Eny ary tompolasy tompo vavy tonga ny fotoana ny fanomezana amin'izao andro vaovao izao indray alarobia 13 novambra 2024 ny miara-manonja MBS Radio Mada no miaraka aminao amin'ity fotoana ity anterina ny arabo-ambampiririntso ho antsika menakafy tsy misy anavahana fa nany eto antoerana nany any ampitan-dranomasina dia ananterana izay arabo-ambampiririntso izay toantsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafalo. Akoatran'izay dia arapaina manokana ny any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy satria anareo moa zany dia milaza ny amin'ny hoe mba arabo manokana zay ataovy kokoa zay efa fiteny koa moa ty kokoa ty ny sasandray hoe ataovy kopakopaka zay sasany miteny hoe arabo manokana ka dia ho anareo any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy iny zany dia anaovana an'izay araba manokana zay tsy adinoana ihany koa ny any amin'ny faritra hafa ianareo any Morondava any izay andalovan'ny président Marc Ravalomanana moa ny tany Morondava iny zany tamin'ny faran'ny herinandro iny hoe nanamarihana faharoapolo taona ny tiako Madagasikara teo ihany koa ny afatra isan-karazany ny afatry ny ray aman-dreny ny tory lalana ary dia izay no ilazany ny besin'ny maro hoe mbola afy zany manana ray aman-dreny zany ary amin'ny maha-malagasy ny hoe ray aman-dreny dia manana ny toerany manokana toeram-boninahitra fa tsy manana ray aman-dreny zany tompoko dia tena efa tsy fidiny zany ka dia fanararoatra ny fananana ray aman-dreny. Izay ny momba an'iny tsy adinoana ny teknisiana satria zareo no miketrika sy mahandro ny raha eto zany amin'ny lafin'ny teknika maro isan-karazany dia tsy adinoantsika ny milaza an'ireo teknisiana marobe na ny eto amin'ny Foibe aty amin'ny MBS na ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Akoatran'izay ny hoe ahoana ny fandehany ny fandarantsika ny fandarana dia toy ny manjatra rehefa larobia famakafakana fijerena aloha hevitra isan-karazany notsongaina atao anatin'ny maro ary eo ihany koa ny mpitondra ny fanadiadiana zany rehefa larobia Andriamatoa Motarson alleloia zay tsisy vina amintsika fa efa mpiakatra eto izy ary mitondra ny anjara biriky satria moa dia anjara biriky raisina amin'ny fampandrosoana ny firenena daholo no atao zany fa tsy sanatria hoe tsisy atao na hoe ndeha andany andro ka hoe ndeha andany fotoana amin'ny resaka miara-manonja MBS Radio Mada tsy izay mihitsy fa tena hoe fikatsahana sy fibanjinana ny tsaratsara kokoa eto amin'ity firenena ity na inona zavatra amin'izao indrindra ao anatin'izao tena fasairanana izao dia ho avy eo zany Andriamatoa Motarson alleloia izay mpandinika fiarahamonina olo-pirenena mpanao fanadiadiana ihany koa amin'izany hoe raha-pirenena izany na politika na sosialy na toe-karena na inona dia afaka resahana avokoa namanafany moa mbola ho avy eo ihany. Ny anomboantsika ny fotoana ary dia mandeha io ny mondial fa na eo aza mondial ny baolina fandraraha-pirenena ihany koa tsy maintsy banjinina dia ao anatin'izany no hitondratsika ny fanazavana izany tsetsatsiaritra aloha tamin'ny nandehanana nakaty amin'ny studio zany taty amin'ny miara-manonja taty amin'ny Foibe dia zavatra mitranga eny amin'ny lalana eny ao anatin'ilay fifamoivoizana zany vao marainy zany dia fa hitanao hoe fa misy ny fitohanana aty amin'ny faritra nosy aty zany dia mivadika makaty Antsamanitra aty dia mandeha makany Ampefiloha rehetrarehetra iny dia misy moa zany ny atao hoe fionan-dalana dia tsy maintsy mandamina amin'ny pôlisy tena miasa le pôlisy raha ny hitanay aloha ny maraina teo tena miasa amin'ny fandaminana an'ilay circulation dia rehefa ohatran'ireny moa zany amin'ny fionan-dalana ohatran'ireny dia tsy maintsy misy mijanona aloha ny avary dia mandeha ny avatsy dia alefa indray ny avatsy dia ny pôlisy no mandamina izay rehetrarehetra izay dia ao anatin'ireo ilay hoe tsy maintsy mijanona aloha mba handehanan'ny aty amin'ny hafaty dia ao anatin'ireo mijanon'ireo zany ajanon'ny pôlisy dia misy fiara mitomandavana amin'ny lahatra eo dia ao ampovoambonin'ireo fiara mitomandavanaireo misy tonga dia manao mampaneno klaxon mafy be tsy akijanona ny tiany tenenina dia izao ela be zay mijanona eto fa tokony efa andeha zay zany hoe fihetsika mibaiko an'ilay pôlisy ny pôlisy ny tompona andraikitra eo asany zany dia tsy tokony hitsabatsabanao fa ny anjaranao zany dia manaraka izay fandaminana
sy baiko ataony polisy pirenena fa tsy polisy munisipaly tena polisy nasionaly mihitsy manao an'lay fandaminana an'la circulation ary tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy zany reo polisy nasionaly fa ao anatin'ireo le fiara mitomandavana tsy maintsy ajanyreo mba handanan'ny avaty dia misy miklaksona mafy be tsy akijanona le klaksona de hoe tokony midika an'le klaksona zany hoe ahoana zay no ajanony elabeto fa tokony efa andeha zay dia tsy naritra le polisy anankiray fa tonga de nanantona de niteny tamin'ilay mpamily ny chauffeur hoe izao any fandehan'izy ity ary le polisy arambola nanazava ao anatin'ny fanabiazana ihany ko moa zany rehetrarehetra zany fa ny tianambara de izao ilay toe-tsainy ny olona sasany asa hoe toe-tsaina ny anarana vaizy zany nanolovana vaizy zany ilay mieritreritra hoe zany tsy maintsy ambony ny zay tiako atao ihany no tsy maintsy tanterahana fa tsy rarahiko zay fandaminana rehetrarehetra any izay le toe-tsaina manimba ny fiarahamonina ary manimba ny ampiarabelona am'izao vanim-potoana iainantsika zao no misy an'izany mety ozy ianao hoe zany ve zavatra piseone zany eny amin'ny fiarahamonina piseho zany eny amin'ny fiarahamonina fa raha samy anao an'izany daholo ary ny rehetrarehetra inona ny fandrosoana ho hita eto Antananarivo renivohitra misy an'izany de adala daholo zany reo fiarakodia be deaibe ireo mijanona miandro mibaiko amin'ny polisy hoe anjaranareo indray no mandeha de mijanona aloha ny avary ary izy anie tsy de hoe ela be hoe manahoana fa le toe-tsain'ny sasany izay manambany mihitsy le fahitana azy kanefa ny polisy zany tena hoe manao ny asany mihitsy izy raha ny fahitana azy satria be deaibe le fiara be deaibe zany le fiara de tsy maintsy atao zay fandaminana izay ka le izy tsotra fotsiny hoe rehefa tsy te ho tratran'izay hoe fandaminana tsy maintsy atao zay ny sasany manana fiara zany de mifoaza amin'ny 4 maraina am'izay tsisy amboteazy na mifoaza amin'ny 3 maraina de mandana mandeha any am'izay alehany zay ny tokony ho izy zany fa raha ohatra ianao zany ao anatin'izay hoe tsy maintsy miatrika an'lay fandaminana de mila manaraka ianao zany mila manaraka ianao fa tsy hoe tonga de hoe zany tena manana maizy azy fa tsy rarahako zay fandaminanao de zay le zavatra tsy mety mihitsy zay zany tsy misy idiran'ny politika fa tena hoe resaka inona moa ny anaran'izany éducation civique sa inona faiza miaina ao anatin'ny fiarahamonina asa moa ny Andriamatoa Motarson aleloia raha mety anana fanamarena momba zay fa zavatra misy zany ny tena mpanao gazety dia nahita maso fa tsy hoe nitantarain'olona fa nahita maso ary betsaka ny tranga ohatran'izany zatra ny tia manindrinindry ity zatra ny tia manambanimbany ity hoe zahako ny tena manany maizena nefa le olona manao ohatran'izay ny tena tsy mahay manaja tena zay zany no anisan'ny zavatra anseho ka hoentiny eto amin'ny fandarana miara-manonja ny toe-javatra ohatrany misy teny zao many hoe nisy an'izany ko tary nisy ohatran'izany ko tary rehefa any amin'ny salle d'attente ianao de miandro ohatran'ny olona rehetrarehetra amina sehatra isan-karazany eny anaty fiarahamonina any fa tsy hoe za mahitahita zao de zay le manjary miteraka tsy fandrosoana mihitsy ka matoa zany mitranga de nisy fanabiazana tsy mipetraka rako ny tokony izy tao na fanabiazana diso no azony sasany efa eto ny toerana fiampitana efa mazava be le tsipika eto fiampitana eo amin'ny 5 metatra miala an'le fampitana ihany le olona no mandeha mepita dino hoe fantenena teto amin'ny miara-manonja ohatran'le tsy Sorano de Voangiara de efa misy polisy ao zao tena hoe manao ny mampita ny olona ary misy fanabiazana hoentin'ireo polisy vavy maromaro izy ao misy polisy nasionala misy polisy avy amin'ny commune de manao fanabiazana an'le olom-pirenena hoe tsy any ny fiampitana va aty fa mbola misy mepita ihany ao amin'le tsy eo amin'le tsipika dia eo moa zany hoe sazy fa ny fanabiazana ihany ko de tena zava-dehibe akoatran'izay de misy ny olona de efa eny ampovoan'ny arabe zao de tsy fata mihitsy izy hoe eny ampovoan'ny arabe fa inona raha mahatonga an'izany miasa saina le olona miasa saina tsy mitombona ntsony ny sainy fa aiza no ahitana vola ahoana le zanako marary atsy ahoana le trosatsy ahoana n'izao zany ny fiainan'ny amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao eto Antananarivo renivohitra misy an'izany fa
any amin'ny toerana maro samihafa any a dia maro ny tranga-javatra tahaka zay zany hoe tena le misy zany ny fampitehana maro lafy eto amin'ity fireneny ity. Eo ny fampitehana hoe fotodrafitrasa iombonana ary tsika malagasy koa moa zany de tena maika mihitsy amin'ity fanomban-javatra ity a hoe tsy mahasoa zavatra zany zay moa zany zavatra efa hita dia eo ihany koa ny fampitehana eo amin'ny toe-tsaina tenena foana hoe ovainy toe-tsaina ovainy toe-tsaina fa zany a dia mitaky ezaka zany ary mitaky andraikitra zany mitaky fitiavan-tanindrazana zany fa tsy resaka fitiavan-tena. Fiara mifandona de efa kidraka be fampikasoka tsy fandona fampikasoka misy voahitsaka ny tongotry ny sasany any amin'ny fiarahamonina tonga de teny ratsy be maninona ary ny tonga ohatran'izany le fiainan'le gasy potika amin'ny fiainan'le malagasy tsy maintsy miandry kely amin'ny fandaminana ny fifamoivozana de efa tsy mazaka an'izay ny sasany fa klaksonina ravareny hoe alao zay andefa tsy raharahanay zay fandamina amin'ny polisy eo ny polisy no tompo-pahefana amin'izay fandamina zay tsy maintsy manaraka ianao rehefa tsy zatra an'izany ianao de mandana mandeha tongotra ary rehefa tsy hanaraka an'izay zay ny le izy dia hitantsika amin'izany fa simba ny mahamalagasy ny malagasy eo amin'ny resaka fiaina am-piarahamonina. Iny zany tsetsatetsa-tsiaritra iny fa tsy maintsy no tenentsika fa hiditra eo amin'ny votoatin'ny resaka amin'izay ary isika miaraba n'Andriamatoa Motarson. Alleluia. Tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada. Mirabanao faniry. Rinaka. Ohatray, mirabanao rina. Ombako manana ny fiarabanana taonao an'ireo mpisehatra rehetra eto amin'ity fandarana miara-manonja ity dia mbola ampitaiko ny fiarabana ho an'ireo rehetra any ampitan-dranomasina any mangataka hoe mba ataovy kokoa zay ny any Montpellier, ny any Toulouse, ny any Paris, ny aty Madagasikara moa ny any Ambanja. Za olona ataoko hoe zanaka Ambanja fa firy efa 10 taonany a tany foana ny asa tany mihitsy dia ohatr'izay ka dia misaotra ny tompontsika nomeny an'ity andro anio ty a afahantsika miona indray amin'ny alalan'izao a fandarana miara-manonja amin'ny MBS Radio Mada izao a dia ento raha ny lohevitra hoentintsika rina amin'ity anio ty. Eny ary ny anomboantsika azy angamba aloha tonga dia hidirantsika ty resaka tsy fandriam-pahalemana ity indray aloha ny momba ny hoe resaka tontolo-pifidianana moa tsy maintsy mbola resantsika foana ary averiberitsika foana hoe inona ny tokony atao, inona ny andraikitra tsy maintsy raisana manoloana ny fikarakarana sy ny sisa fiatrehana an'izany. Fa ty resaka tsy fandriam-pahalemana ity Andriamatoa Motarson alleluia dia fa tena ohatrany hoe disika loaka tambavy na hoe tambavy na hoe efa sakafo hohanina nisy an'izao indray hono tatsy nisy an'izao indray hono tatsy de io tsy fandriam-pahalemana io zany misy endrika be dehibe zany isehon'io na ny ambanivohitra na an-tanan-dehibe fa zao le izy tsy fandriam-pahalemana fao be. De nisy olona tafaresaka tamin'ny tena nylaza hoe raha ohatra ka tiana ny ametraka fandriam-pahalemana maharitra de azo atao zany fa tsy misy le izy a fa resaka amin'ny be dehibe satria zao de fanamarena voalohany aloha Andriamatoa Motarson ianao va mitovy hevitra amin'ny tenin'le olona zay hoe azo atao mametraka fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ity fireneny ity. Ny fomba hijereko azy rina azo atao aloha zany ange azo atao mihitsy zany azo atao fa sahala amin'ny tetikasa rehetra de miaraka foana ny olona amin'ny fitaovana ny vola fa ao anatin'izay a de hoe amin'ny tontolo iainana ny environnement social misy tontolo iainana misy zavatra nampianarina tamin'izay nianatra ve moa zany zay sa tsy nianatra tsy de haiko intsony fa reto misy hafa mihitsy ny fianarana nataony reto olona reto zay nianatra de zao ny zavatra mazava ny rafitra misy a no miteraka fomba fisainana miseho eo amin'ny firenena ny infrastructure no miteraka superstructure zay foana ny nampianarina nanomboka tany amin'ny 1972 niany de zay ny zavatra ny tranga ka ity resaka hoe le tontolo manodidina ny fiainan'ny fireneny ity a hoe mitranga be le tsy filaminana iny tsy filaminana iny a
parametra reny zay toetsainy zay ary zay a fanabiazana no anisan'ny fitaovana mahomby a hoentina mifehan'izay ny fanabiazana n'le olona any am-pianarana mialohany zavadrehetra zay mihitsy zay vao mandeha le hoe fitaovana e inona le fitaovana inona moa zany le fitaovana hoe ampiasain'ny polisy ny polisy moa zany no sy ny zandary sy ny tafika reny a no olona ampiasaina ifehan'io a filaminan'io mitafika moa manana resaka hoe filamina hoe zay mampitandro ny filaminana fa ny polisy sy ny zandary reo a no miandraikitra filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eo koa ny mpitsara ka raha vao misy mandringa ray am'ireo zay le izy ange mipitsara indrindrindrindra mipitsara de rehefa tonga any am'izay tsika de tonga any am'le hoe ny fanjakana tandalàna zay rehetrarehetra zay no mifehany am'le hoe manjary tonga any am'le fanjakana tandalàna ianao ny fanjakana hitokisan'ny olona fa ny zavatra mitranga nge rina mahatonga n'le hoe zavatra ohatr'izao a tena mampalahelo fa mivona any am'tsizy ny fanabiazana aloha le fisainana ary reto ny akabiazany reto olona ato anaty fitondrany reto nge olona tsy mahazaka n'izany fitondrany zany fa voananana fahefana de ny manapatra n'le fahefana tsaroko tsara vao nanomboka 2009 misy mandeha sans interdit ny ekipan'ny reto olona reto de gaga ianao hoe fa ahoana de zany satria tsy mahazaka le hoe mba ao anatin'ny fitondrana am'izao a de ny zavatra tsy fanao no atao de satria tsy fahitany hatramin'izay le azo le fahefana tsy fahita zany tsy napoziny zay de inona moa tizy teo milaza aminao a fa ny polisy mitondra mafia ohatran'izay zavatra ny tenenirina teo zay mantsy e tena fanaovana tsinitsina fa nga tsy mahafantatra reo ary matetika any jerevo fa le olona mandeha 4-4 manao an'ireny totra hafahafa reny fa tsy le olona hoe matetika hoa mety hoe manana ny maika izy sy ny etsetretsetretsetra fa le fomba fanehoana n'le izy mihitsy lasa manjary tsy misy fifanajana de zay le anisan'le hoe mampistress an'le miteraka adi-tsaina ho an'ny polisy zay mandrindra ny any de ny any amin'ny fiarahamonina moa zao angerina ny zavatra mitrange miresaka tsika hoe ahoana moa zany ny sécurité de tonga ho azy tsika any am'le hoe fa ahoana ny zavatra ny lazaina amin'ny tatitry ny gouvernemanta teo amin'ny assemblée ohatrany tsy de naheno loatra hoe ohatroatra zao hono fangambo reo député reo ve zany mahita fa tena mandeha amin'ny tokony ho izy ny zavatra fa za aloha mahita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha misy olona maty eto Madagasikara hoe zato firy am'ireo afaka 2 volana na 3 volana no vova mivaly ny ankety mahakasika an'ireo sady matimaty foana ohatriny koa zany ny olona eto Madagasikara tena gravy inge zany reny tena gravy zany ampitombonao ny isan'ny polisy ampitombonao ny fitaovana ampitombonao ny fifandraisana sy ny etsetretsetra ny zandary sy ny etsetra nefa mifanabiazana ry amin'ny fototra tsy mandeha am'izay de le fisainana nefa tsy arak'izay de mivilana le izy ka zao zavatra tena hita maso ange no anamarinana ny zavatra resahana hoe tsy mipetraka le izy ny tany akongo ara zao 3 volana angerina mahery iny zao de ahoana ihany zay de ahoana tsisy fanenefa iny le olona nytifotra fantatra hoe ireto zandary reto ny olona tohatra ny eritreretana anao ankety zandary tsy mety ange zany zay aloha de efa fisainana tsy mirindry zany fa tsy maintsy contradictoire tokony ny polisy nanao an'io ankety io izy ny confiana satria zandary mano voanina eto voakihana eto amin'ty resaka ikongo ty ny olana koa nefa ny député ny ikongo général ny polisy de lasa ohatrany hoe eo mantsy le lasa any am'le fisainana mihitsy le fisainana nanomboka tany amin'ny 5 sy 4 arivo
tsy de ny fanajatsony fa ny fireareana sy ny fizahozahoana zay ny zavatra ny tranga laza filôzofia vaovao mihitsy hoe zany nyainana nanomboka 2009 ny nakatỳ de hiteny anivony fiarahamonina tena zay mihitsy satria ny tarafiny olona tamin'le doritrano le mipoerapoera de misy nanan-karena tapoka nisy zany ny hitako nge vazananao asa teto ny zavatra mitranga mantsy eran'izao tontolo zao nandritra ny reny nanomboka taty am 2000 de zao hoe miala any Eropa ny olona de manao entreprise aty amin'ny tany madinika izy mba hamora kokoa zavatra ataony de nanao asa teto Madagasikara le vazaha fa noho ny tonga ny 2009 mandeha le cortège ny le 4x4 be amin'ny avenue 12 le vazaha reto olo reto sady tsamenatra amin'ny zavatra ataony no mbola mipoerapoera be ohatr' zao tena nakaton'le entreprise zavatra zany de lasa izy nody zay zao le sécurité financière économique fa zavatra ny resantsika mantsy teo aloha le sécurité le fizika mihitsy satria matimaty foana ny olona ary tena misy matimaty foana ko misy olona hoe alaina ny voamasony ary io zao raha voavarira dia isamborona de vonoina de misy hoe alaina ny tova misy zao nge vao mitranga dolo misy etapahana ny lohany trobarana ny kibole raha matobe voka efa tafa ohatra ny mety efa hoe inona moa ny filazan'ny olona zany hoe mihoatra ny fiction mihoatra ny zavatra ratsy eritreretina ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka tsy de mahagaga loatra raha ohatra ny olona no miteny hoe ahoana ihany izy ty makaiza ihany izy ty ary de zao reny rehetrarehetra reny le famaninina ny tsy misy de mbola ho hitanareo hoe le firenena tandalany tsy mandray am'izany tsika nge efa tsy nandeha tam'izany tsika nanomboka tamy 2019 iny hatram'izao 2009 de 2019 eny ka ity mantsy izy efa président de zay zany mba hanaovantsika hoe ndao raha hoetitsika atao am'le 2019 fa tsy nandeha araka zany tsika nanomboka teo hatram'izao dio mbola mananonany hoe tena amely mafitsika fa ho azavaina aminareo za aloha hiezaka anazava araka ny fahazahoko azy zavatra nataony reto mpitondro reto de ho gaga nareo fa izako de gaga hoe ay ve misy olona sa ohatran'izany eto amin'ity firenena ity manao zavatra hafahafa tsy manjarinjary ohatra zaika teraka alahelo ho an'ny malagasy any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ngefa misy tsy matory an-trano riny betsaka mihitsy fa miambina any atsaha de zany efa marina aloha fa tsy hoe efa ela nisy zany fa zao tena lasa be debe zay zavatra mitranga zay nohony tsy fandripahalemana de aloha miandry any le trano ray zany no embenana fa tsy ny hoe ao anaty trano anao de mieritreritra hoe mba haondray anao tsisy olona sa fa tsy zay tsony le fisainana fa miova mihitsy le fisainana rehefa miova ny rafim-piarahamonina miova de vilana tanteraka ny raharaha zay le zavatra hoe azo tenena amin'iny ka tsy maintsy miara-miasa le hoe ny fitsarana ny fitaovana ny olona polisy zandary zany sy ny mpiaramonina koa satria tsy de ho akinina fotsiny amin'ny polisy zandary fa ohatrany hoe mba mifamonjy rehefa misy miantso vonjeo sy ny etsetretsetra zany fa miankina am'le politika mpanjakana ary atapileri daholo teo zavatra rehetrarehetra de rehefa kiady olo hoe any mihitsy tsy mety le izy maron' zany satria maninona moa tizy teo ka ho tenenina eto zany rina le hoe lizy ange zao raha vao misy olona hoe namany mpitondra voki anao anatin'ny zavatra mitranga anankiray de efa misy manaritsarona le zavatra nitranga teny aminay zany tena le gendarme tena na foimanao zavatra ampamarinana tena manao ny asany araka ny lalàna de tsy mahazaka an'izay zany moa na ny andafy ary zay le problème na carriérisme mbolo resantsika zany fa là on passe du coq à l'âne tsika fa de eo aloha zany tsika hoe le ny fametrahana momba ny filaminana tena programme ngeda be ho an'ny ary zay ny tena fototra tokony ny programme ho atao
ho an'ny fitondrana fa rehevo tsy misy ny filaminana tsisy raharaha zay moa zany le sécurité lasalasa hoe sécurité fizika zay aloha ny voalohany de zay vo hoe sécurité financière sy économique fa tsy misy olona ho avy zany eto ampandroso an'ity fireneny ity raha mbola izay ary zay ny tokony ho programa voalohany fa tsy ny hoe io moa zany sy ny téléférique tsy mibary akory ary fa tena hoe fandripahalemana maritra mipetraka arovo ny ain'ny olona arovo ny fananan'ny olona zay ko mission an'ireo a antom-pisin'ireo a polisy zandary a sy ny tafika ireo zay no antom-pisiny zay no antom-pisiny voalohany ka reo nefa ohatrany tsy de hita loatra satria ao anatin'le fitsarana de efa tsy mamely ny état de droit tsy mamely de kana eo ara moa ny polisy sy ny tafika sy ny zandary rehefa tsy manjarinjary le fitsarana lasa fitsaramba efa niseho angely hoe fitsaram-bahoaka lasa mahasovana fitsaram-bahoaka zay le izy rina de zay no azo resahana amin'iny lafiny ray iny momba an'izay ihany resaka hoe fandripahalemana maharitra sy ny sisa azo atao zany ny mametraka fandripahalemana maharitra fa miankina amina zavatra be deaibe fa de finiavana fitiavan-tanindrazana sy ny rehetrarehetra aloha no tena aindehibe hatongavana am'izany rehefa tiana apetraka io de azo apetraka izay rehefa tiana ho foanana ny alatromby de azo atao manafoana ny alatromby rehefa tiana ho foanana ny hoe trafika na basy fitaovam-piadiana azo atao manao an'izany zany ny hevitry ny olona fa ity koa anankiray andriamatao motatrano fa matotra am'izay tsy azo hoditsita le hoe rafitra eny amin'ny fototra hoe ny eny amin'ny fokotany sy ny hoe fokon'olona ny mahafokon'olona ny fokon'olona satria any amin'ny fokotany zany no rafitra fototra akaiky ny vahoaka akaiky ny fokon'olona nefa any no atao akilabao ny tampikaraman'ny se fokotany sady efa kely no tsy voaloha ara-potoana ny asina tokony anana n'ilay fokotany sy ny fokon'olona tsy misy miraharaha any amin'ny fanatanjahantena moa ara de efa ambaniny sany baoly pokotany ohatrany hoe zahatra maivamaiva nefa raha hoe tiana metraka ny fandripahalemana tena izy de any aloha ny tokony mipetrapetraka sy hoe mena ny hasiny omena ny lanjany araka ny efa nataony ny fitondrana ny fandimby hatramin'izay hatrany amin'ny ratsimandrava sy sisa de zao nefany a tena tsisy miraharaha fivoriam-be-pokon'olona mpiasa anao lefa ny sasany tsisy miraharaha ny tampikaraman'ny se fokotany tsisy fa de aloha tsy ara-potoana nefa vola kely tsy de makaiza de nefa le asa be dehibe de ozy ny olona hoe alao ihany tamin'ny andro ny dada se fokotany niakatra lapa teny avoloha nampiofanana ny menakita napetraka tamin'ny toerana tena sahaza azy de ao zany milaza hoe raha tsy tena hoe zay rafitra miaingany amin'ny fokotany sao fokon'olon'izay aloha nomena ny asiny tsy tafavoaka le fametrahana fandripahalemana maritra na ininona resahany eto hoe ampitomboana ny tetiboly zao hoe sy ny sisa ka izao angeriny ianao ny teny teo hoe tamin'ny filora valy manana ny tondra nameny formation ireto a président nisy rafaneva mihitsy eno a zay se fokotany zay se may an'izany daholo satria izy a izy président Ravalomanana matsapa hoe anisan'ny ao anatin'ny fitaovana ilaina ny manana olona tena mahafantatra n'le asany sy mahay ny asany de omena fitaovana izy a de omena vola izy a de raha ny teoria mandeha io asy io zay fa le izy novaindry zareo rehefa tonga teto reto mpitondra hafahafa reto novaindry zareo de izy ndray ny tena miseho hoe am'izao kosa say tsy de nampanao balina kory izy na izay ary fa tena tsy nandeha am'izay lohan'ny ntsony le olona hoe fidiovitra fokotany tsy zay no nataony vola tsy misy de inona ny zavatra mandao de tsotra fotsiny angely izy riny le président ny fokotany zany eo a alohan'ny vola sa tsy alohan'ny vola kely ny vola omeny a eo ihany le président fokotany nytendreny efa hafahafa zay a fa maninona ary reo ny eo ihany nefa io tsy mahasa tsy mahavelona de manamboatra izy le fitenenana hoe manamboatra izy a manao bizina mahazo ny olona rehetra zany fitenitra zany a hoe de manao bizina izy am'izao zavatra rehetrarehetra zao a anaovany bizina angalany vola satria izy tsy mahazo vola
araka ny tokony ho izy a sady kely ny tsy ara-potoana de voatery manao ny fomba tsy mety izy de iaina n'le vahoaka zany a de le vahoaka koa mahita hoe président fokotany ange sahirana sy ny etsetretra de manaitsy le olona am'le hoe maka kely taloha mo fitenenana hoe maka kely anarenana ny rove fa zao dia maka kely tsy fantatra de zao raha miteny azy ara ny lehibeany a manana piaro le président fokotany satria nitendreny namanamana izy a dia afaka manao zay tiany ary de lasa resam-pianakaviana lasa resam-pianakaviana le fokotany satria ohatran'ny hoe fianakaviana ny sekretera sy ny etsetra namana no anina de lasa fanaovana afera de tsy manjary mihitsy le fitondram-panjakana fa atrany amin'ny fotony nefa tsy mandeha araka zay tokony ho izy a de tsy mahagaga tsy fandripahalemana am'izay tsy tonga am'izay zay zavatra tonga am'izay zay zavatra ary zao nge lasa eritreritra mihitsy ny hoe indraindray misy mitsikombakomba indraindray misy mitsikombakomba manome renseignement hoe le olona tsy ohatrohatran'izao a de lasa tsy misy mahatoky loatra tsony an'le rafitra rehetra le olona fa de lasa miaina ao anatin'ny tena firenena tsy manjarizary zay ny zava-misy eto fa maninona ary le fitondram-panjakana no tsy mametraka araky ny tena izy ny hoe ny tena asany fokotany maninona no mijaly le se fokotany maninona no tsy mahazo an'le asany nefa fantatra hoe any no fototry ny zavadrehetra satria any ny rafitra tena hoe akaiky ny vahoaka voalohany aloha tsy any amin'ny commune akory fa any amin'ny fokotany mihitsy ka zao iny a le vola no antony le vola omena mifoka ty fanjakana ty ange fanjakana tsisy vola aloha e tsy naintady vola atry ny ainana io atry ny ainano a zay ngamba aloha ianao hoe 2009 fatrataty amy 2019 a stade mbary any nataony vola karama ny président fokotany nefa tara firy volana sady kely de sady efa kely nefa le olona io a vao misokatra ny masoandro de efa eo izy tsy maintsy takin'olonan'zaozay de zao tsy andeha am'izay izy a satria zao mety misy fanirina ao anatin'ny mpitarika hoe mba ampitomboy vola fokotany fa izy vola tsisy vola ngery ary ty ange efa nitenenina hoe efa cessation de paiement ho resantsika zay rehefa mandeha manao an'le mijerijery momba an'le budget motsika hoe tena tsy tsisy vola tsony io fanjakana io de zao zay ny fitrangany zay fa mody tsy tenenina hoe tsisy vola fa ohatrany hoe de mangina fotsiny zao izy reny moa zany ny mpandanja lalana le teny ambomalaza ny mahiva tanàna sy ny etsetra najanona mihitsy nefa olona mampidibola ary reny mpandanja camion eny mpandanja camion satria eo amin'ny lalana koa izy de efa hofiarovana an'le lalana mantsy reny a zay no mahatonga hoe mpandanja de misy koa ny orinasa panao lalana mbola mitaky vola koa hatram'izao zany ka zay no anaovako andrina hoe le izy ange ry zareo a tsy mahay mitady volo reto ary olona tsy nahy mitady volo reto a fa tena niomana varotra boinina no nataony zany ange varotra ny ery Madagasikara ny kasaina amidy boinina namidy kasai namidiny madarailana tsy zavatra nanjary fa namidymidy dolo fanana ny firenena ny sezin'ny ery Madagasikara ara moa le birao tety amin'ny lapan'ny tanàna saika ho efa ho amidy ary izy menakavy ihany ny fanambomboatra am'izay a fa zany rehetrrehetra zany nanam-pirofo hoe tena tsy misy tsy nanam-bola tsony ty fanjakany ty a fa ny geste teknika amy be debe ozy ny anina fa rehefa tena hoe ataovy lizy ary zany nefa eloko eo anatren'Andriamanitra ny hoe enao mampiasa olona de tsy omenao ny karaman'le olona tena eloko mihitsy zany satria manao tsinitsinina le madinika enao mangalatra kitsorano fotsiny zao ianao reny tany Tomasina ny SMMC reny ny olona tsy amenao karama ny olona manjary mampitenite foana manjary miteraka atezerana rina miresaka an'lizy satria efa tafa ohatrany mety la réalité dépasse la fiction zay ny fitenin'ny olona zay tena efa tafa ohatrany takatry ny saina mihitsy a ny zavatra misy aina ny vahoaka malagasy ankehitriny a
ka de mampalahelo indrindra fa de zavatra irina moa zany de mba iova retolo reto hoe iverina amin'ny hoe mba zao kosa ho amin'ny andro tsika rehetra ho amin'ny sisa ny andro sisatsika de okotsika mba hanao sosy hanao ny tsara iverenany araka ny tokony ho izy ny fiainan'ny malagasy eny ary mariny zany ka efa miresaka an'izay any tsika tonga eo amin'ny teleresaka hoe tetibola isa taona zany de hoe resahana ny momban'ny tetibola hoe tetibola amin'ny taona zao indray vita iny ny teo aloha de miditra amin'ny tetibola vaovao indray sinsisa ny atemera-pirenena mivory momba an'izany amin'izao fotoana zao ho an'ny olona mpitazana ho an'ilay malagasy zany zay iaran'ilay fampiasana ny tetibola iarany amin'ny fiainany amin'ny ndretrarehetra de oatra ny lasa routine ny fahinony malagasy an'le hoe budget hoe akarina zao isanjato indray honiny zao akarina zao fa zahatra enona fotsiny zany fa rehefa jerenao zany amin'le fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro miakatra amin'ny vary dia indray zao miakatra ny etra-trano raha resaka Tananarivo ny jerena de efa mikoakaika daholy ataony ty zavatra ty de mereraka ihany le vahoaka malagasy nefa tononona foana hoe budget sy ny sisa hoe akarina ny karama farany ambany ohatra mbola tsy mahatsapa an'izany ny sasany any amin'ny privé any hoe aiza ihany zany ohatra mbola tsy hitanay aona fahitana Andriamato Motarson an'izay zavatra zay ka le resaka budget ty rina le izy mantsy zao zany le fipetraka le raharaha rery vahoaka malagasy isaky ny tonga ny faraparany taonotra zao de homanina ny fanoratana ny tetibola hampiasaina amin'ny taona manaraka ary rehefa mijeritsika zay zavatra zay rehefa nijery an'le izy tsara ianao nandinika l'izy de eto vao mazava aminao le hoe ay reto fihetsiketsehana reto natao reto le tato lolo tato tamin'ny volana oktobra sotro zany hoe nandeha de tany anosy be de hoasitsika ny éléphant hoasitsika ny zebre hoasitsika ny zavatra de soratana ty anatin'ny budget kay le hoe tena ampandrosony lafiny fizahantany ity fanjakana malagasy ty zay ny zavatra nytenenina zay ny zavatra nytenenina ny anatin'ny budget de nandeha indray ny filoha-pirenena nakany Tomasina de mitabataba eny manao kabary be eny de lasa hoe anao autoroute-tsika de iny moa lasa aloha fa tokony lasa aloha zany tokony nataony aloha le hoe nanao sonian'le MOU memorandum of understanding na teny avololo natrehany député Roland Ratsiraka moa mialatsiny natrehany moa zany zavatra zany fa teny izy vao nahita hoe ay MOU ve ty soniaviny ty eo izy vao malala hoe resa be fotsiny ty resaka autoroute ty satria zao de zay no natao aty anatin'ny budget zay no akalazay ny Ramatoa ministra any anatin'ny budget 2023 fa miverina aloha budget 2022 na nahoana zany ny fiatraikan'io budget 2022 io alohan'ny lazantsika ny 2023 zay mihitsy ny fanontanian'ny olona hoe enona foana budget zao de fa tsy hita zay fiatraikany io 2022 tsika tetika raha mibejofo izy ny fitenenana rehefa manao resabe de zao ny fisotrotan'ny arikarena amin'ty 2022 ty tany am-pendohana zany de eo amin'ny 4,5 eo foana fa maninona izy ny tenen'io 4,5 io satria raha voalatsaka ny 3,5 io de nena antra zany tsika fa nyponina ny tombo betsaka noho ny arikarena de nena antra ny dikan'izany vahoaka malagasy ary rehefa feheziny zay nandritra ny 2019 20 21 ty 22 ty marina aloha fa ny 2020 sy ny 2021 nisy an'le Covid de ny hetsika ara-toe-karena rehetra mihitsy na fivezivezen'ny olona rehetra kenda daholo izy riny tena mariny zay ary tsy nahagaga raha ohatra hoe 0, faingo ohatrohatro zao ny fisotrony arikarena fa rehefa ataony totaliny 7,4
roapolo sy roa arivo, raika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo a nena antritsika vahoaka malagasy zay aloha oka azava tsisy olakolaka mihitsy ataova de nena antitra nena antitra ity 2022 ty a tsy nisy hoe covid a de mihiboka trano a tsy nisy an'izany ny resaka fa zao tsy mbola tonga teo am'le 3 akorytsika ahoana no anazavana an'izany mbola tsy nijery ny atsipriny izy io a fa tiako jerena atsipriny io a rehefa vity ty an'ty amin'ny heriny angamba manao an'izay satria maninona zavatra nitranga tamin'le budget 2022 angety zao e taty amin'ny tapaky ny volana novambra zareo de efa nijery hoe tsy misy vola tsy mamoaka vola tsony a satria tsy misy vola eo le hoe tsy misy vola e en cessation de paiement le fanjakana de nalefa indray le PEM eo am'taony fifarany ekareny le zay le ataoko hoe geste technique i support le fansianana natao tany ambanjaka mody natao tatsy hoe forum ady hevitra momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara fa ny zavatra tsy mandeha am'izay laoniny am'le programme andry zareo am'le tarikevitra alefandry zareo nendry zareo nresa be no mandeha aloha ady hevitra ho amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara hoanako firenena tsy misy jiro zay ny hoe tsy misy jiro angamba mena ihany ny famaritana azy tsy hoe 0 jiro akory zany fa 10% ozy nga ministry ny énergie ngamba izy zay sa 13% no misitraka ny jiro tsy misy rano fa tsy haiko hoe 4% koa no misitraka rano firenena sahirana amin'ny jiro sy ny rano ve iza ny olona dala de ampiasa vola eto Madagasikara eo ange zany le zay no anaovako reo hoe le tarikevitra hoentindry zareo maneho an'izay tetika programme ho ataony resa be rehefa vita le tetsy vato lasa am'izay izy tany nosy be de anafatra éléphant moa éléphant zèbre girafe hoe anafatra an'izao tsika anafatra an'izao de nisy mpiara-miasa tam'le dessin animé zay mihitsy de nisy mpiara-miasa aminy hoe tsy mifanjakana ange no anafatra ny lizy fa ny mpandrara adaly zany etsy Afrika tsy moetsy amin'ny 700 kilometatra parka ray misy liona misy tigre misy éléphant inona no andehanany jere tian'izany tia Madagasikara ohatran'le coligéry ambony ery any any Rome de aizandray tany ho fefenao tany nizandray no alainao satria olona privé ozy nga raha tsirahonana no isehatra am'izany raha mifanaraka moa le privé sy le tompon'le tany tsika inona moa tsy maninona nge zany fa izany zay le fomba atao de rehefa aveo le izy any zao zany le izy any soratana any anaty budget am'izay riny zay zany hitanao le tarikevitra mody manao fanambarana be eny vato ady hevitra momba fampiasam-bola ay tsy misy afa-tsy tianao tourisme hikarakarany tourisme tia fampiasam-bola eto Madagasikara tsy ao akory ny resaka hoe ahoana mine zany ange ny tena grand investissement izany mine zany ary tena mampiainga be any toekareny zany jerevo zavatra nataona Ambatovy io hatrany anaty ala tsy eritreretinareo mantsy ny ala zamena miainga tia andasy be makany Tomasiny iny fa ny fivoara amin'ny fiainan'ny olona iny tamin'iny torany iny lalana andehanan'le paipe iny tena tsy takatry ny sainareo fivoaran'ny fiainan'le olona tany anatin'iny ala iny zany no hoe investissement zany ny tena izy zany ary hatramin'izay Madagasikara ty nolazaina hoe pays minier zany hoe manana rena-kibony tany ary raha mato ministre ny toekarena nge tamin'ny 2021 février tany États-Unis nilaza tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale hoe zay nge manana rena-kibony tany fa tsy nitranga arak'izay ty zavatra nyseho hatramin'izao fa de mbola tsy misy mandeha araka ny tokony izy le fampiasam-bola fa de le fihetsiketsehana nazavandry zareo an'le hevitra de ainy mihitsy manao an'le izy any atao masina izy le mampilendalenda any atao masina izy anao atao rotitra izy ay mo io ny soratany ary za tsy mino hoe
le société egyptianna hoe ikarakaraan'le autoroute eto Madagasikara dia volany malagasy ho anjarany ho alohan'ny malagasy ao anatin'ny fanaovana an'le izy ara moa tsy manana an'izany ny malagasy ahoana rina ve mino fa hanao an'io autoroute io fanjakana malagasy misoratra ao anaty budget io tahaka izay efa nisoratany tany anaty budget hatramin'izay fa tsy handeha amin'izay io ary a ny volan-doavana karama ary tsy hita nefa misoratra ao anaty budget nge zany fa farany moa le budget fanamarina ny tirina hatramin'ny andro ny président ndeha ataoko hoe président Tsiranana angamba tsy tao anatiny na mety tao ihany izy fa tsy de natao resaka be loatra zany hoe rehefa tonga ny novambra sy ny desambra de efa ny 1/10 ny budget amin'ny taona manaraka no ampiasainy zany hoe ny vola atao anaty kesy mandeha atao anaty kesy misy fa efa mihoatra n'le budget tokony olanina mbola misy vola ato tsy afaka ampiasainy ty raha tsy any de zay le ampiasaina le 1/10 fa njatra nitranga tamin'ity fitondrany ty na le 1/10 mara tsy nisy tsony ao anatin'le budget de nijanona kenda teo daholo le anina rehetrarehetra ka zay nanaovako anao hoe de zao izy milaza fa za aloha raha mato ministra de tsy mino an'io ka MOU moa no nataonao za na za koa mba efa nanao soniana MOU maromaro fa tsy mino an'izany hoe andeha io fanamboarana autorité io na ny reconnaissance an'le lalana raha hoe tracé an'le lalana tsy mbola naheno hoe de efa ireny fa mijery mitsirika io mantsy misy fitsiriana melomo amin'le tanin'olona ho alainao ho ampiasaina marina fa mety hoe aérien io lalana io fa le tanin'olona andehanana zany tsy maintsy ifampiresahanao de anaovanao lalàna anaovanao DUP sy ny etsetretsetra mijavatra fahenoko azy any Ambatondrazaka ny lalana tsy aiza ahoana bretel makatia tsapanana zany raha ohatra iny any Pasimanjeva iny de efa mivily mananika anandrano bola de ho any Didy de ho any Antsenandrabary de mivadika aty Anjozorobe ahoana bretel makany Brickaville bretel makany Atsapanana bretel makany Moramanga za tsy fantatro hoe izy amintsika vahoaka man député IRD ihany no mifantatro fa mino an'izany tsy hoe tsy mahay akory izy ireo fa izy ny mahatoky ny ramatoa ministra za ve efa tamin'ny 2020 nampiason'le ministra de zao 2022 zao de mbola ho ampiason'le ministra ihany hoe tena amelokio ty vola tsy misy mijavatra fantatro fa mandeha fanafaram-bary ny fanjakana bizina anazy io de hatramin'izao de mbola nafatra vary foana ka vola anazy io izy mampiasa an'le vola de zay mba mampitombo ny douane de ohatrany hoe mandeha toe-karena malagasy odoy ie akoatran'izay miteny ny fanjakana malagasy nisy fotoana hoe voakarina ny karama farany ambany de teo am'izany za mikorapaka daholo ny taty amin'ny privé indrindrandrindra ny mpitatana orinasa ny mpitatana eny anivony tsy miakina hoe ahoana ny fomba natanterahana zany satria le mpitondra ry zany tonga de mibaiko izy hoe akarina ny karama farany ambany nefa ny tsy miakina zany sepitra amin'ny fiatrehana n'le charge isan-karazany mpitatana orinasa mahay tsara an'izany carburant resaka énergie karama mampiasa azy efa nazatratra amin'izay sy ny sisa de miteny ny avany de ny avany ambony miteny akaro ny karama farany ambany de efa nisy moa zany ny hoe tonga teny amin'ny mpitondra fanjakana teny teo amin'ny mpitatana orinasa amin'ny tsy miankina hoe zao anie ny tena mahazo anay tena enjana be sy ny sisa de ozy am'izay reto le mpiasa any am'sehatra tsy miankina hoe efa noteneniny io ohatran'le akizy ao an-trano ampanantenany ny ray aman-dreny ny zavatra fa ho tapitra ihany aty ny taona andriamatoa motarson alleloia mbola nyeo ihany nyeo tsy nazo an'izany fiakarana izany ireo le mpiasa zany zay mitenenina hoe hoakarina aona fahitanao an'izay le sehatry ny tsy miankina mihitsy zany no tiana hoe mba anehoanao hevitra hoe tena hafahafa be le fandendraraha
ka izongerina le izy na ianao a ny zavatra fantatro ary mahafantatra n'izany dolo ireo mpitantanao amin'ny fivimpamasiny zay mireo a ny toe-karena malagasy a tena mitsitsorika de ahoana moa no ampivaotra an'ireo a orinasa ao anatin'izay sy ny fivimpamareo ohatra fotrany zay zay ny tena fanazavana aloha hoe zara reo fa mbola nijoro fa tsy efa nanidy ny tranony hoe oka zay fa raha ny tena usine nge a efa betaka efa tsy mandeha tsony na io nataon'ny filoha-pirenena le farma mo sa tsy haiko ohatrohatran'izay misy ohatrohatran'izay hoe tena amely io fa tena toana potsiny io am'izao ny entana vany velany nefa iarahantsika mahita fa mitobaka zay hafa zay iny servisy hafa mihitsy iny fa ity le hoe indamba hoe famokarana zao na famokarana tsy mandeha am'izay loniny tsy mandeha am'izay loniny de mijanona de zay de asainao mapakatra karama ary retolona marina fa teto angamba raha ny fitantarany rina zany mantsy de zao hoe tsy fantatra no any kabary izy aloha zay vao nandeha nyresaka tamin'reto groupement des entreprises hoe zay sy ny fivimpama fa raha firesaka rina azy fahazahoako any de zao hoe nyresaka tamin'ireo izy aloha vao ny kabary na nyresaka izy aloha na vao ny kabary na hoe ny kabary izy vao nyresaka tena hoe le fotikevitra kapobe zany de hoe sarotra ho an'ireo le mitantany eo amin'ny sehatry ny tsy miankina na hoe tonga de anatanteraka an'le sarotra tena sarotra ary raha nyresaka tamin'ireo izy aloha de ho tsy ny kabary zay aloha rina satria ireo nanao hoe tsy zaka zany raha hoe apakatra 20 000 sa 30 000 ariary de fanjakana 250 000 ariary 200 000 de atao hoe oakarina 250 000 ariary zao le zay le tenenina hoe oakarina 250 000 ariary ka raha mafarana ambany de ny fomba anaovana azy a fanjakana no amme 30 000 dia sa ny entreprise no mamme 20 000 de ny fanjakana mamme 30 000 zay le izy fa ny zavatra ny teneninao anatin'izay a zao hoe hoalaina amin'ny volan'ny knapsa zay ny fahampiarana tamin'ny mampime am'le izy de zao volan'ny knapsa nge tsy volan'ny entreprise fa ny knapsa ary tsy volan'ny fanjakana io latsakempoka ka hoe anaova amin'ny fanjakana didy hoe zao no atao an'te tsy afaka anao an'izany eo amin'nge problème ka ny teniteny foana tariananina tary de zao tonga eo am'izay lafin'izay hoe ahoana ny fomba tsy vaovà mihitsy olana io fa resaka be ary reto mpiasa amin'ny privé reto a nampiasonina daholo ary efa hatramin'ny 2019 ange nampiasonina ny vahoaka malagasy ka nareo a aza mijery an'ity fihetsiketsehana meloha heritaona alohan'ny fifidianana ity de gesta zay mantsy ny zavatra ho ataon'ny reto olo reto hitako am'le fomba fanaony hoe any tsirabe any anosy be izy miteny hoe hoampanosotsika ny tourisme zao éléphant zebra sy netsetretsetra soratana ny anaty budget zavatra tsy mandeha am'izay loniny zany any Tomasina izy miteny hoe ho ataotsika ny autoroute MOU no atao eny amin'ny lapam-panjakana atrehan'ny olona rehetra orangady MOU ange azo atao any amin'ny hôtely ny sonie fa tsy de tena mbola mamatotra iny ka rehefa tsy anao le anankiray de samy miala mazava tsy misy hoe indemnisation io MOU fombafomba protocole fotsiny io de zay de avy eo soratanao aty anaty budget hoe tena io sorabola vola tsy isy io ny sorabola entina hanao an'tya autoroute ty de miesina eo daholo zany tsika menakavy za aloha tsy miesony za fantatro fa tsy misy io ary fantatro fa io raha matoministra io efa tamin'ny 2021 izy nampiresaka hoe ho ataona ny tanytandalana ho ataona ny fanjakana tsara tantana soratana tany amin'ny fanarahana tamin'ny banque mondiale sy ny FMI zany de nahazo an'le feka izy zao ny zavatra mitranga rina ity ny zavatra vaovao ngamba hoe misy fihetsiketsehana maro samihafa ao anatin'ny ministera ny fitsarana fa tohatra ny olona tsy de marisika ntsony ny olona zany hiditra ao anatin'ny mpitsara hiditra ao anatin'le paka fa lasa nitsindritsindry be de be le dossier tokony andeha ao amin'le paka atongavana any amin'le hoe
fanjakana tandalany zany a fa to ohatra n'le resaka dosy ataony biankosiny etsetra tsisy mandeha am'izay loany matahotra ny reto a affectation daholo le mpitsara ary nisy misazina hita tamin'ny gazety zany a fakomaly maly hoe nisy ny mpitsara ny sazina na antona sy ny etsetra no ny zavatra antony maro samy hafa atao zany fa raha ny zavatra mitranga iaina ny vahoaka malagasy de tokony ho mpitsara enina ve no ho iaran'izany ny rina ka tsy fantatro le enina arana hoe insubordination fotsiny hoe ataovy avoy ty namako ty de tsy fantatra lasa manontany ny olona manontany ny olona ka le zavatra tsy fantatra tsony hoe iza no izy ao anatin'le izy fa de zao le fitsarana zany a misisitra ho any am'le aray daholo zany reto mpitsara le agence de recouvrement ny avoir illicite le itsara nefa tsy misy satria tsy misy mety makany am'le paka zany reto mpitsara de le mpitsara ny paka moa zany tokony misy isaky ny revolom-paritany fa ny telo ihany misy a de zao zany a tsy mandeha araka ny tokony ho izy a le zavatra le fiparitahany le paka tsy ao anatin'ny fahafahana miasa zany ny paka am'izao ahoana anao tongavana amin'ny firenen'ny tandalana mamaraparantsika andriamato motarson am'ty resaka hoe tetiboly voly sinisiasinsisy ty raha ianao zao no mandinika vitiny ny sini hoe Rothschild dia nandeha ny fanazavana be dehibe hoe zao no fanampiana azon'zany Rothschild zany atao zany anefa sehatra efa malaza tsy atory voanjodina amin'ny hoe resaka tontolon'ny arabola sy ny sisa be dehibe ny firene efa niarany asa tam'zany ity zany zao a hoe mandeha ny fandiniana ny tetibola amin'ny fitaopina iasana manaraka zany a ny Rothschild taty efa ny vita sini mihitsy a ny arahantsika nahita fotoana efa lavalava ihany zay tsisy tatitra tsisy ninona manontany vaoaka malagasy ahoana le Rothschild tsisy malala aloha hatreto ahoana fahitanao azy ka izay mihitsy ny fomba fiasan'ireo olona ireo fa zao aloha na ahoana ngerina de mipetraka foana le hoe tsy manam-bola io fanjakana io ary efa nasehoany tamin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ny tsy fisiny ny vola fanjakana satria maninona najanona tamin'ny 12 novambra hoe tsy karakara momba fandoavam-bola tsony zay tsy paiement procédé talohany io zany de efa tsy ho atao tsony raha tsisy ho le vola tsisy mihitsy le vola ka ny Rothschild na hoe ahoana hoe vola ilaina am'le ananovana le vita sinio a le fiaramiasa amin'ny Rothschild le efa le natao sinio fa nivokany hatreto tsy fantatra tsy mahafantatra malagasy de miverina am'le hoe ny zavatra natao soni tany Washington tamin'ny euphémisme banque mondiale nge état de droit bonne gouvernance transparence lutte contre miady amin'ny kolikoly natao soni zany a fanambarana nataon'ny ministre ny économie zany a misy anankiray natao ve am'ireo rina zay ngely izy tsisy zavatra tsy azo inona raha io raha mato ministre ny finance io fa mandany signaturany foana izy a isaky ny mandeha eto izy zany manao budget izy manolotra ny eo anatren'ny assemblée a ho laviny ray nga izy tsy hoe laviny io a tsy resahany fotsiny zao io ary retsy député a tsisy anontany azy mba tiako tenenina ihany rina le resaka le hoe tamin'ny 28 octobre tamin'ny fakomaly tonga ty budget le olona moa miteny misy député miteny hoe mandainga ministre za tsy tenen'izay hoe mandainga ministre fa hoe zay le ohatra ny tenenitsika hoe le fact check-in demi vérité ny tenenina mety hoe le hoe exposé de motif fotsiny nalefa aloha zay nge le demi vérité fa tsy le budget le boky be ohatra n'iny de iny nalefa tamin'ny 28 hoe ho vakio iny aloha de le toyany mbola tsy anna fa le toyany tatyarina vao tonga de sahan'le député hery de sasany eniko tamin'ny radio ny teny hoe mandainga ireo an'ireo fa izy ny tsy tonga mivory de tsy azony le anina tena mampalahelo fa tsy na le député ara tsy mifanatsa fa mifanala baraka ao anatiny zany zavatra miseho zany de député ve miandro budget fomba fanaovana budget nge zao na ho an'ny commune na rehetra eran'ny Madagasikara ho an'ny fitondram-panjakana moa zany ny voalohany indrindra
resaka budget dolo zao satria efa ifarana ny taona de eo ianao de anamarina hoe efa tonga tamin'ny 28 io tsy niteny ianao tamin'ny 29 hoe efa ao fa le riny tsy tonga mivory fa maninona ianao no aty amin'le falazan'ny loha voafaky malo io no azy zao anao vao mivoaka ka zany le demi vérité de mivoaka foana lasa ohatran'ny hoe langa be le izy rehefa aveo tsy zay nefa ny tianareo iseho fa ohatran'ny hoe mbe efa tsy navoakanay manontolo le izy fa navoakanay tsy kelikely de zay ny teneninay hoe efa tamin'ny ohatra zany fa teny rina mantsy tary am-piandohana hoe ty resaka budgetny miresaka le etratrano rina rehetratrano Antananarivo fa mampitsangam-bolo mieritreritra ny zavatra ny tranga tataraina eno amin'ny onjam-peo maro samihafa amin'ny gazety sy ny etsetra hoe niakatra 300 500 ny etratrano Antananarivo reny vohatra de gaka satria budget manao budget koa zany izy zao de ny FPB ozy ny fitenenana zay ny sorabola moa zany impôt foncier sur les propriétés bâties fa zao nge de iny miankina paramètre reniny mety hoe valeur locative an'le trano zay le IFPB misy kajy ataony ao zany tsy maintsy misy kajy ataony ao de fa miteny fotsiny arina fantatro nge fa maromaro reto trano eto Antananarivo reto efa en euro ny mètre carré en euro ny mètre carré no ampanofana azy ary raha ny sorabola nataon'ity commune ty tamin'ny 2022 2021 niditra 2022 zany hoe tsy niakatra ny etratrano le olona le nanao communication le etratrano moa zany teo amin'ny ka izy ty 30 taona 80 taona sa 30 taona tsy nihetsika mihitsy ty etratrano ty ka de verina fa rariny raha ohatra izy miakatra 500 de olona orangaty badra odra nge le ranga iny zany ngarajoelona nge 2007 mere de mbola izy foana nampitantana ny tanàna Antananarivo fa tsy nisy fifidianana hatraty akaikiny 2013 tsy nanonitra IFPB izy fa le zalana saina nanao communiqué io olona badra odra logiciel zany tsy mahita an'izay hoe zareo koa nge ao anatin'le tsy nanonitra fa maninona n'izao no ataonao hoe 500 isan-jato na zany no moyenina amin'izy de mitaraina ny olona hoe ahoana moa fomba andoavana iny io toe-carré pirenena nefa ny tsotsorika zay tsotsorika nena antra vahoaka tamin'ny 2019 hatra ty amin'ny 2022 fari-piaina nisa-tokatrano fari-piaina nisa-tokatrano raha Madagasikara mihitsy zay fa maninona ny commune sasany anontany io ny commune Tomasina anontany io ny commune Majunga reny angamba no tohatra mba manana na le bebe koa mba 5% azy ny nataony fa ity anareo ty zao koa angeriny am'le fanaovana budget ny commune Antananarivo miala tsiny fa ny zavatra hitako rehefa mandenderana Antananarivo efa lasa payant daholy aloha vola daholo ny parking miakatra iny Antanana renina resaka parking fotsiny zay parking iny akady fotsy rehetra iny resaka zany hoe tsy ohatran'le tamin'ny voalohany tamin'ny reto inona moa ty le tompon'ny parking Easy Park tsy ohatrany tamin'ny voalohany Easy Park hoe teo Analakely sy ny manodidina ny tena natao fa efa nitombo be de be ty park de efa tokony compenser tamin'izany nge ny vola miditra amin'ny Antananarivo fa maninona efa niakatra be volan'ny Easy Park raha ny hita hoe ny toerana misy faritra andoavam-bola eto Antananarivo fa maninona ny mbola natao ohatr' zao ihany ny etratrano vola daholo zany rehetrarehetra efa ny sordir ty jerefitra izy sofa irina ny teny an'izay tenena fa tena tsaroko tampoka raha mandeha amin'iny diginy iny diginy le misy tatatra kely amin'ny adroaty amin'ny fefiny kopa fako fotsiny iny maka ty Anosipatra na sy Anosizato iny tsy misy mpandroka tsy misy mamafa akory zay nefa asan'io mairie io zany asan'io mairie io zany ary tsy haiko moa zany na manana an'le hoe agent voyer io commune Antananarivo entinga mairie io na tsy manana zany ao anatin'ny ady amin'ny hoe fahadiovan'ny tanàna daholo zany taloha
io tsenana nalakely io a tsy ohatrohatr' zao fa tena mboatrany hoe voadio isan'andro srentsehtra fa ity le tanànana Tananarivo zany a mitombo fidiram-bola ny tato amin'ny Eziparka satria efa be de be nitatra be mihitsy a le lalana toerana angalana parkina de mbola zao ihany ny fiakatry ny any fa manahoana loatra ny fivoahan'ny vola ao amin'ty tanàna Tananarivo a fa ny lalana eo amin'ny 67 hektara makatia tsy fantatro tsony ry hito ary rina miorakorako hoe ahoana ny lalana de makaiza zany le vola fa sao de makany amin'ny paosiny reto mpitondra tena enrichissement illicite zany a tafa oatra zany raha hoe vola commune no alainareo paosy de aindamin'ity anay ity de nareo ihany mamaritra ny endamin'ity nareo tena manahirana zany zay efe mekanika zany a satria zareo ny mpitantana de faeno koa satria mba manaraka ny fandarana samy hafa ihany a ataon'ireo mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo tsy de maheno hoe nentina tao ny fomba fiainan'le SMGD moa hoe zao fa toa ohatrany hoe tery zareo samy zareo ihany a lasa izy no actionnaire amin'le SMGD a de lasa izy ihany sady mandidy ny homana tonga am'izao le fiainan'ny tanànana Tananarivo ho ampitombona indray le hetra ny tena marina ny fahazoako azy rina ity merana Tananarivo ity ny olona nalefa merana Tananarivo mantsy mba olona favori zay ohatran'ny hoe Razanamasy président Ravalomanana sy ny etsetretsetra Andriamanjato Roisara reny zany olona hoe everina fa tena hoe nanana izy azy hitondra n'ity tanàna ity fa ity tsy ohatran'izay ty katy fa tena tsy nanao mihitsy tsy lalana vitany eto ara moa tsy misy code de la route eto rery ny capitale lerantany tsy misy code de la route fa dia mandefa tany fotsiny olona hoe zao mifahazarana de zay a le zavatra mitranga de mampalahelo eny ary zany moa tsy maintsy resana satria resa-bola vola manahirana be io zavatra io a de tsy maintsy resana zany ny fiatraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka tsy hita zay fandehany amaraparantsika Andriamatoa Motarson alleloia tsy maintsy resaka fifidianana tsika ny andraikitry ny olona tsy maintsy resantsika foana arao maso mailo lisym-pifidianana jereo ny andana misoratra any sensisa mba ahafahana zany tena hoe mahazo antoka hoe ao a de raha misy mamilivily any manaraka rehetrarehetra any de fa manana hoentina miady manoloana nylay mety hoe fanitokodonana eritreretin'ny sasany ahoana ny fahitanao an'io mariny zany mila mandeha misoratra anarantsika aza miandry an'le hoe ho avy reto a mpanoratra alefanseny aza mieritreritra zany ny fianakaviako mihitsy mipetraka eo kaikikao ihany a tsy misy seny tonga tao aminay le olona tao amin'ny tokantranoko ary a olona anankiroa samy hafa nanoratra anay mivady satria no ny antony samy hafa zany ka raha hoe hiandry ianao hoe ho avy eto koa reto seny aza mieritreritra an'izany fa zao mandehana any amin'ny fokotany misorata anarana de zao ny teneny zamba miteny an'izay manoro hevitra anareo rehefa manoratra anarana any amin'ny fokotany nareo meraha olona roa ny anankiray makasary hoe io ianao fa nisoratra ilain'izay no ny antony samy hafa zay manana fitaovana afaka manao ho any zay manana afaka telefona afaka makasary rehefa misoratra le olona de alaivo sary fa reto président fokotany reto mantsy ndraindray efa nasainitsikoombakomba anaisitra zay olona fatapatany fa tsy fidy an'ty reto mpitondro reto amin'ny fotoan'androny de alaivo sary ka raha ohatra ianao tsy ao anaty lisitra ka apotra io zavatra io tompona ndraiky io président fokotany sy ny mpiara-miasa aminy fa tsy voatery hitovy hevitra mantsy le président fokotany sy ny mpiara-miasa aminy de meraha olona roa na telo ianareo misorata anarana rehefa eo anatrehan'ny président fokotany nareo le manoratra anarana iny no alaina sary hoe de asiana fioranina hoe fotoana nandehanana taty amin'ny fokotany ny soratra ho amin'ny liste électorale ampiasaina amin'izay mety ilana azy zany rehetrarehetra zany mba hatonga atsika tsy atahotra ka ho diso anjara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana manaraka aza matahotra mihitsy zoanareo ny makasary mba te akasary zay hoe fa
tiana io tehirizina zany mba pour mémoire tafiditra amin'le mailo pour mémoire de alainay sary maka sary ianao président fokotany sy za mihitsy de alainy de ohatr'izay fa de hita eo ny fiovany fa zay mila mailo mantsitsika de zay le izy de mampirisika atsika rehetra isoratra anarana any amin'ny fokotany avy tatsika an'izay ao anaty liste zay eny ary mamara antsika andre mato motarson inona zavatra mety azonao amafisina reto mpamarana anary zao satria mbola misy olona mieritreritra hoe ka i président Rajoelina ny mpanolotsaina sy ny manodidina azy ny tena tsy mamely zay angamba ny fomba fijerinao azy fa zao tsy tsika nanao azy hoe reto no atao conseiller anao na ity atao tale ao aminao fa izy ihany ka raha tsy mamely ireo olona ireo any kakeriny ambokely tiany izy zany de tompona andraikitra amin'izay izy ary ny mpanolotsaina tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra mitranga fa izy président foana ny tompona andraikitra ka anazy rery no andraikitra amin'ny tsy fandehanany raha-pirenena ary apartao amin'ny namana rehetra zany hoe nenahatra angehtsika nanomboka tamin'ny 2019 hoe de nesahirana ne tsy nahazo mofo gasy tsony 10 tsy hita tsony ny vola 10 rorina tsy misy tsony tsisy vola mandeha le 10 mihitsy tsy nandeha tsony noho ny fahaizany ity fitondrany ity ilazana aminareo hoe nenahantrytsika de apartao zany fa aza manaiky orebirebeny olona hoe ndao jiro manara-penitra sy ny kalaisa sy ny etsetra zay no zavatra everina fa tsy maintsy no lazaina ary noentina teto aminareo tamin'ity andro an'io ty mba hampafantarana anareo hoe resa be na io budget soratanao io ary zavatra tsy andeha amin'izay loana io ny RPI io izy ny ressource propre interne satria ho ampitomboana mantsy ny TVA an'ity lasantsy raha hitako tany amin'ny gazety de hiakatra ndray vidim-piainana fa izy milaza hoe zay mihevitra ny mahasoanareo vahoaka malagasy tsy marina zany dia mirary soa anareo rehetra mpanaraka amin'ny fandarana miara-mamononja mametraka anareo eo anatreny tompo fa itsika tsy nikibotsika kory no ataotsika Andriamanitra ivavahantsika hoe zay mahafeny kibotsika no ataotsika fa zay mba mahasoasoa ny vahoaka malagasy zay ny tenenina ambara hoentina eto amin'ity fandarana ity misaotra tompoko eny ary soratsika Andriamato Motarson alleloia nitondra fanazavana sy faneho-kevitra tamintsika teo manoloana na toe-javatra eto amin'ny firenena nresahana teo ny resaka tsy fandripahalemana nresahana teo ny momba ny tontolo ny vola teti-bola manahoana ny fiantraikan'izany inona daholo ty fampanantenana rehetrarehetra tia ny taona efa hifarana ihany nefa ohatrany tsy hita zay fiainan'le malagasy fa de to memiotsaka ihany ny zordira feno ny tanàna eto Antananarivo de zao aloha mba tiana ho tenenina amin'le izy ho an'ny mpitazana na ny eto an-toerana io monina eto zany na ny mandalo eto Antananarivo na ho an'ny vahiny zay tonga eto na ho an'ny vahiny zay tsy tonga eto fa mahita amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana isan-karazany de tsotra ny en'ny olona tsotra ny en'ny mpitazana ny hoe izay tsy mivako loha am'izay resaka hoe inona ny natonga an'io inona ny natonga an'io camion hoe sisy fitaovana sisy tsy mirarahany zany ny olom-pirenena ny mponina ny olona mandalo sy ny olona hoe miaina eto amin'izany antsona hoe Antananarivo zany zay problème tsisy rarahin'ny olona zany fa ny hitany fotsiny de hoe feno fako tsy voaroaka ny zordira eto amin'ity Antananarivo ity zay no hitan'ny olona zay no hita isanandro tsy mivaky loha mihitsy ny olona am'izay resaka kipitsipitsiny amin'ny teknika sy ny rehetrarehetra any fa ny fantatra de hoe misy mpitantana eo misy mpanolotsaina ny tanàna eo dia misy rafitra isan-karazana eo miara-miasa amin'ny izany ny résultat nefa dia tsy mitovy na hoe tsy mifanaraka tamin'ny fampanantenana izay natao lizy eny nisy fampanantenana fa tsy hoe tsisy fampanantenana rehefa tonga eo zay de anao an'zao ataonao an'zao ohatrany hoe lasa paradisa mihitsy le Antananarivo ary le tanàna amin'io tsy vitan'izany
fa reny vohitra ny firenena reny vohim-pirenena inona moa ny zavatra tsy misy eto fanendahana sitona telefona alatra moto fandribanatrano sordira tsy afaka ny aretina ny aretina tsy miandrenao zany fa rehefa hoe eo io a de miazakazaka izao karazana aretina zao de mandeha ny communication isan-karazany hoe mirongatra indray ny aretina ahoana moa ny aretina ny tsy rongatra morany eny miteny hoe mirongatra ny aretina fa maninona no mirongatra ny aretina misy andraikitra tsy niraisina tao nefa olona karamainy ny vahoaka olona karamainy vahoaka fa tsy hoe manao asasoa de hoe mandeha fotsiny am'izao fa olona karamaina misy atsembohan'ny vahoaka malagasy zany miala amin'ny anakaramana zay tompona andraikitra rehetrarehetrany nefa ny zordira tsy miala naizanaiza le anao efa nisy sarina lefa teto fa namijerenyreny raha mandreraka be tsy hoe ny tena ny te andefa sary hoe eo zany de misy mitemantsy ny anareo koranga de zavatra ratsy foana no aseho anareo fa tsy mba zavatra tsara ka tsy ho aseho raha ve le izy fa avela am'izao satria ny fandefasana an'ireny eny de mba manaitra satria zay no atao hoe anjara briky mba manaitra zay tompona andraikitra rehetrarehetra any amin'ny mba hoe tokony zao zany no tokony atao manoloana ny tiraraha ty le vahoaka malagasy efa tsy mihinan-kanina efa miaina tsy zarizary de mbola ho avy indray ve ny aretina zay aretina tsy tokony ho azo fa vokatry ny tsy fidiny satria ianao miaina amin'le zordira masiso be de eo de mitangorona ery ambody vona zany eo ampitany total eo amin'ny fijanonany taxi be any sabinam fa tonga aty amin'ny arabe mihitsy le zordira mivoaka zao ny olona ndeha hiasa na lehilahy na vehivavy mamadio tsara any tokantrano miala vany mandalo amin'le zordira de inona ozy ianao mitranga manara-pofona le zordira de ozy mpiaramisa fa taiza koa ary tony iny zany fofona hoentinareo avany zany nefa le fofona zordira manaraka be mihitsy de simbatra amin'ny atoetsaina voavoaka ny trano any de zordira misavovona no hitanao nefa tamin'ny propagandy tamin'ny resaka hoe fiazakazana zany fifaninanana hitatana ny tanàna Antananarivo tadiditsika tsara fa dokotira namana faniry tsy efa nisy en'ireny camion be ny tonga de narentirenty eraky ny ana reny hoe zao ny tena fitaovana sinsisa aiza daholo zao reny camion reny aiza daholo inona ny fanazavana ary le izy de zao tsy misy fanazavana mazava tsara makaty amin'ny vahoaka an'Antananarivo manoloana nyty zordira ty hoe inona ny mahatonga an'io fa le izy keo aloha ny olona tsy te halala an'izany hoe eno zay fanazavana sy ny any eo ka izy efa marariko tsy nataony mamparary azy fa noho ny tsy fahafahan'ilay zordira no mahatonga n'ilay aretin'le vahoaka an'Antananarivo misy ane ny olona efa asmatika misy ane ny olona tena tsy mahazaka an'izany mihitsy dia akoatr'izay ny eny amin'ny faritra iva ihany keo mbola kadohany keo iny mba manahoana ny fiainan'ny olona eny mba misy mijery ve ny eny amin'ny faritra iva sa rehefa vita ny ilana azy tamin'ny sasan'ny azakazaka haka ny fitantanana ny zay fitantanana hoe nikatsahana tamin'izany de any amin'ny sisisiny any fa mampalahelo no mahita ny any amin'ny faritra iva ny any ny elakelan-trano rehetrarehetra tsy hanonona quartier eto amin'ny Antananarivo ty fa misy mijery ve zany any anatiny any io ne tsy vitany hoe mistilitila ty anana ty fotsiny mba mandana makany miditra any anatin'ny rehetrarehetra any hitanao ay ve ohatran'izao no tena fiainan'ny olona hatramina resaka hoe resaka hofa-trano zany misy ane trano eto amin'ty Antananarivo ty tena tsy azo lazaina mihitsy hoe trano tsika mantsy mandeha ty amin'ny arabe ty amin'ny mazava ety de hoe reo ny trano mijoalajoala misy antenina tele misy izao misy an'izao de ino no hitantsika azafady tsy reny ihany reny le hita ty ivelany reny fa ny any anatinatiny rehetrarehetra any tena hoe tranon'olombelona ve ty tranon'olombelona ve ty fa io trano azo lazaina hoe na tranona koa ara mbola atao hoe tsara ay tranon'olombelona le izy fa miofo eo ampanofaina le trano ohatrany tsy fantatra hoe trano satsytrano
de fa misy manofy io de zany le fiainana ny ankizy am'izany de miaina ao anatin'le sordira miaraka amin'ny biby de tena hoe manahirana ny ami'laza azy eto amin'ity Tananarivo ity zany ny zavatra misy eto tsy omenany zay hoe mahasoa azy ilay vahoaka fa rehefa ohatra zany hoe ampiatra an'izao hoe zao ny lalàna tsy azo ivarotana eto miala eto nareo zao hiarany sasy raha vao mbola mipetrapetraka amin'ireny toerana tsy azo ivarotana sy nanina reny de hitantsika hoe tena aingana diaingana fa ho tambony zany rehetrarehetra zany tsisy miteny mihitsy hoe aza piaro lalàna ampiaro ny lalàna fa etsen-taniny izay kosa ny filan'ny vahoaka amin'ny mahaolombelona tena mahaolombelona mihitsy ane zany vohitsakitsaka zany tsy mipetraka araka ny tokony izy zay le izy zany hoe ainao zany ny manao tsikera sy ny hoe manetsika an'izay azo enjehana zany fa tsy hainao manala ny zordira na Tananarivo ary aman-taoniny io ary rehefa ho avy ny faran'ny taona tahaka an'izao fetan'ny krismasy sy fetan'ny faran'ny taona dia fois 3 fois 4 ny amin'ny taoniny ny lanjan'ny fakony Tananarivo zany moa mazava be lojika be zany satria be dia be ny aktivité isan-karazany zany ataon'ny isa-tokantrano zay mahalala an'izany satria zay efa niasa tao tao amin'ny communication amin'ny ben'ny tanàna ny nen'la tamin'izany be dia be fantatra daholo zany rehetrarehetra zany nefa tamin'izany tsisy fanampiana tamin'izany fa zao efa ny mpitondra amin'izao fotoana zao daholy no misahana n'ity zatra rehetrarehetra ity nefa mbola tsy voaroaka ihany ny zordira tsisy excuse zany anontaniana ny dokotera any amin'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra any anontaniana manino ty zazy ty jerena sepitra misanasana tsy lehibe tsy kely tratran'ny allergie ny tontolo iainana eto Tananarivo nefa voatsikanjo anisan'ny tena hoe anjakan'ny fahalotony ny tontolo iainana resaka pollution Tananarivo tafiditra ao anatin'ny 5 voalohany raha ny aty Afrika de tsy menatra vetsika amin'izany zay fotsiny de tsy menatra vetsika fa mandeha fotsiny amin'izao mivoaka ny trano de ndeha hiasa de zao de ampiaro ny lalàna de sisy ampiaro ny lalàna tsisy mandahan zany fa omeo ny sahaza azy ny vahoaka na Tananarivo tsy mendrika ny vahoaka na Tananarivo miainao anaty zordira miaraka amin'ny alika tsy mendrika zany satria tena lasa mitovy ny olombelona sy ny biby ao anatin'ilay izy vao mahita ianao baka ny zordira eto amin'ity Tananarivo ity tsy maintsy misy alika mikarokaroka de misy olombelona mikarokaroka efa nisary teto de mety ve zany nefa ianao mandeha zany ny mpitondra mandeha manatrika an'ireny fivoriana iretsam-pirenena ireny fivovan'ny toetrandro hoe sinsisy hoe tsy tokony ho vava fotsiny no hoe atao fa tokony arahana asa zany ny tenin'ny mpitondra fanjakana malagasy tany amin'ny fivoriana tany Charmencher tany Egypte tamin'ny COP 27 tsy tokony hoe resaka kabary be fotsiny fa tokony misy asa vainkana mihitsy marina ane zany fa manahoana ny kapitalinanao eto ary raha tonga eto daholo zany reny mivory tany Egypte reny tonga eto Tananarivo hoe ay raha zay zany ny kabary tato ndao hoe hojerena ny any aminareo ary dinona no teneniny eto tonga ho avy ny Papa François tamin'ny fotoanandro diovina daholo nalana daholo ty 4 meraka Tananarivo ty fatatiditsika tsara fa fantatry ny any Vatican eny zavatra miseho ety raha zay fotsiny no raisana ohatra tonga teto ny Papa Jean Paul II amara-paranantsika azy feto namana faniry nisy an'le lamesa lehibe mihitsy le natao teny Tsonjombe tamin'izany tadidinay tsara fanamafisam-peo tamin'izany tena nafotaka be mihitsy anisany nandrainjara tamin'izany ny Rafale 2000 anisany hoa nanao ny sonorisation tamin'izany tao Tsonjombe tao nanao lamesa ny Papa Joany Paul faharoa fa mipotra avany 4,000 mibaby zazakely nandalo tonga teo amin'ny Papa Jean Paul ary de niraisan'ny Papa Jean Paul faharoa reo 4,000 zaza anankiroa reo de meny médaille eo alarbe mipetraka
kropaka daholo ny sécurité inona moa ty resaka arifendry ty fa ahoanreny sisisa fa tsy sananalandreo 400 zay tompona andraikitra teo satria angava atao hoe menatra sa ahoana zany no zavatra misy zany efa nisy moa zany de ahoana ny aty amin'ny taona 2024 ve de mbola sahaza ny vahoakana Antananarivo no ampiainina ao anaty zordira tsy mivahoakany no tsy andraikitra mivahoakany manary an'io tsy andraikiny zany fa efa misy tompona andraikitra miandraikitra an'izany fa de mifantatra fotsiny aloha zany de hoe esory ara-potoana ny zordira na Antananarivo araka ny fampanantenana no ataonareo tamin'ny fotoanandro miarabanao na manafaniry miarabarina sady misaotranao ihany koa miaraba ny teknisiany nao ambadika eo ionja sy faly any ambony any i razangla sy radany zay miaraka amintsika moa zany ny namana rehetra any amin'ny radio mata dia arabaina isika zay manaraka ihany koa manerina any Madagasikara amin'izao fotoana izao ny vaovao maro de maro no hozaraintsika eto aloha zany indrindra fa dia mamela ay aloha zany satria misy afatra maro samihafa zay voaraintsika de aleo mba voaraintsika vakitsika ny afatra zay voaraintsika aloha zany satria rehefa avy eo tsika hiaraka ny solombamoaka ny Madagasikara fa iresaka ity tontolon'ny jirama ty satria misy zavatra mafana ao tena mafana ny zava-misy ao anatin'izany jirama zany ary tsy fantatra hoe ahoana ny tena efarany ty orinasa ity fa potika tanteraka le izy potika tena potika ary na inona tenenina tsy afabela amin'izao fahampiteny ny orinasa jirama zao ny mpitondra fanjakana nanomboka tamin'ny 2022 nanao fanonganam-panjakana indrindra ireto olona napahana tena fa tena hitondra fandrosoana ary miala maizina hidiran'ny mazava ohatra zareo tamin'izany reny fa de tena mitady tena hoe overeo ampelantanana le malagasy le jirama akoatran'ilay hoe fahampitehana ara-pitantanana sy ny zavatra rehetrarehetra iaina zany orinasa izany ny afatra voaraintsika aloha zany de mitaraina zareo eny États-Unis eny zany ry namana aragisy ny ekipa rehetrarehetra zay am'fandray amintsika ny amin'ny hoe tsy mandeha ny miara-manonja aloha zany noho ny hoe tapaka ny jiro de tsy maheno ry zareo de anaovana fakahirezana satria ny rehetra mihitsy no miany an'izay hoe jiro tsy mandeha zay ny afatra zay voaraintsika ihany koa de hoe avy any amin'ny namana Clotilde Renaud zay any amin'le hoe Le Pio en Velay ty afatra ovakitsika ity zany de hoe angao izy Madagasikara tany tandalana mariny izy ny tena meloka ny olona manao lambamena mampiditra ny olona nanao lambamena na hiditra pondra tsy nisy atakandro sa ny zandary ny tifitra olona maro raika amin'ny 30 maty sy ireo zandary zay nandoro-trano ny tranga resahany eto zany de ny tranga tany Kongo sy ny fandorana trano teny Anjozorbe anjara atsika vahoaka no mamaly izany hoy ny afanio-kevitra Ramatoa Renaud Clotilde zay mandefa ny afatra ty amintsika ary de mariny zany inona ny eloka mbola tsy consommer ny acte tamin'ireny tranga tamin'ny heritaona reny rina zay samborana zay nanao polomena ohatrany natotsika senao zao hatramina baditsamena miady amin'izany le fitondram-panjakana anefa de tsy voafehany tsy fandrimpahalemana ary lasa mitifitra vahoaka ary mampalahelo ngely le zavatra iainany ary zay le manairantsika isan'andro eto amin'ity fandarany ity hoe raha vahoaka tsy ho tonga saina amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao de angamitsika efa mieritreritra hoe mbola misy fanahafaka andinika ihany ve ny olona tsy ho tonga saina amin'izao fahavoazana mahazo ny firenena zao vakitsika ny afatra satria misy ambina afatra vitsivitsy zany zay tokony efa vakitsika morina de tsy afaka nanao izay tsika omaly satria beribe ny zavatra tsy maintsy nyresantsika ao anatin'izay afatra zay ary dia
fahasalamana fanirozy izy am raha soanareo rehetra ao koa ka mba arovan'Andriamanitra amin'ny loza sy ny fahavalo ianareo rehetra ao avy aty Abejoa Fambatondrazaka dada to André miondana zato isanjato mba ataovy kokoa ao miaraka amin'ny bafolosika ary misy miaino ny olona tsy misy mavita ny vitany dada ny zara zezika zay taty ary mbola nomena vola evidianina fanafody-bimby koa mandiny tsara isika mandiny tsara isika vahoaka fa efa atenda ny rambary fa tsy aloaloka etsony dada to André ihany de coucou ani dada to André any Abejoa Fambatondrazakany bonjour ozy izy même mahavy atia Ambohivorokely Samamy 2023 miala rajoela tsa milandreo anay toizatsika amin'ny famakina ny afatra coucou MM makasitraka indrindra fa tsara ny fandaharana dada Ravalo ihany 2023 premier tour de vita tina ampara manina ampara manina tsy miala mihitsy rina anatin'ny fandefasana ny afatra aty amintsika na iza no miseho milay dia Ravalo manana ihany anay eteny nambody rano amparafaravola iny aloatra iny aloha zany de tena miondana atsika mihitsy le aparamanina aparafaravola sisy miaraba faniry sirina etany matetika rangaha le pombany dada mba hijery le listry mpifidy any amin'ny fokotany fa izay ihany no analatsika reto pandro bareto ralanto ambato be ihany masto de masto koa anao ralanto toy izatsika ny afatra salama ny taty amin'ny distrika Naparafa zao omaly alatsinainy nisy président fokotany ndravain'ny olona de maty mihitsy le tsy fandripahalemana tena trop bonjour miara-manonja zanak dady efatra amby roa arivo so de mba iny copie-coller iny rajoela zany ary vice président Madagasikara iny izay any mahatonga azy nomena fiara-panjakana roza aiza raha PM amreny lasa vice président Madagasikara zany le copie-coller eka lasa nan'olona mpanjakana le izy nefa zavatra tokony tsy ohatra zay le raha fa amboro reto olo reto ary tena mitsatsakisation mihitsy mitsatsaka mihitsy ny am'le hoe overy le fahefana de atao daholo zay fetsiketsehana madinidinika rehetra zao salut izy même MBS radio aty miadanandrina morokay dada ihany tadatra amin'ny faranfatsy mila mampiesonjany ozy izy de misaotra anareo any miadanandrina morokay any lavitra zany fa miaino atsika ny poninany de anaovantsika kopakopatana indrindra tsy adinondrareo any Anjepy any ny fianakaviana ray manontolo ny akamajiaby de akokoa isika any Anjepy any kokoa nareo amin'ny MBS tonga ihany dada ozy izy raha mrahina tsara isika fa aza matahotra mino fotsiny ihany Ravalo ihany de zay mihitsy président Ravalo manina zany dia andrandrain'ny olona maro ary anisan'ny fanantenan'ny olona ho amin'ny taona 2024 salama tsy maniny MBS aty Abira ny fitantarana baolina aty Tana Masto nareo tsy mandeha amin'ny MBS any Bira zany fitantarana baolina aty Antananarivo eny ka io moa miankina fandaminana ihany rina fa ndasy fa resahana am'le zokibe namatsika teknisiana satria miara mitatsoroka daholo zay ato de misaotra aloha eto de makasitraka erapoeratsaina ho atsika rehetra zany zay mandefa fakasitrahana amin'ny ezaka fitantaram-baolina ataonay ato amin'ity MBS radio ity kokoa izy zay même baibay TGV ok fa nirsirina tovy sabinamina de any zany akaikaiky ny rina any zany salaminareo avy anty antany eto be soany rano faritra Bongolava ihany teny efa tsizy raha ity fitondrana hoetiny ity numéro 13 fa iny ity aleo mba ataotsika toy ny any Brésil le koa ny fividianana amin'ny 2023 miala fa mampahantra vahoaka malagasy misaotra anareo rola de misaotra petsaka ihany koa satria zay rola na inona ataona eto raha tsy eo isika menakavy dia zava-pona avokoa zany rehetrarehetra zany indrindra ihany koa miara mifanotrana ny solomamboaka atsika dia zava-dehibe ny fiarahantsika salama tompoko resaka fako jereo ambopo fa 4 mètres ny hauteur miala amin'ny tany mampalahelo mivarotra akaiky eo de mirary soanareo averiko ndray salama tompoko resaka fako jereo ambohipo fa 4 mètres zany hoe 4 mètres ny hauteur miala amin'ny tany mampalahelo ny mivarotra akaiky eo
avy no ny tamboza mampalahelo aly izy fa mbola misy olona makasitraka ange le fitondrany efa tena hoe mampinana rano maloto tsy misy ny jiro amin'ny delestazy mampiaina ny faky eo Tananarivo tsy mampiana-kanina tsy mampiana janaka tsy ahafahana mitsabo ara-dalàna tsy ahafahana mitady asa zany le asan'le fitondram-panjakana fa de mbola misy stress fo mbola misy mitehaka ihany de zay voapiesina moa voapiesina fa efa maro be koa ny olona tonga saina. Bonjour ozy izy même Richard avy aty à 67 hectares Atsimiana to nitady teteza mitandray hony ty régime ty ary mihetsiketsika mafy fa tokony ho tonga saina voaka am'zany. Bonjour même ozy izy tsy misy anaiky an'izany teteza mity zantsony ampy zay mamy avy aty Fianaratsoa. Salama faniry Sirina mba alefaso amin'ny MBS rangano mondial efa mitantara ny radio tompoko no azonay atao fa mifahita lavitra sarotra be zany satria tsy afaka mihoatra ny lalàna zay efa misy itsika ary tsy manana fahafana am'izany ny MBS. Eo ary tsika moa tokony andeha amin'ny Canal Plus amin'ny Star Times amin'ny Parabole de sakan'andro manam-pahaizana zay de no nitahotra satria eto manko zany de nitahotra ny lehibe indrindra de zay kely ananana io le masotsokony io zay no ataontsika de mitantara baolina de mahafinaritra koa satria ao daholo fahavitry ny ekipa rehetrarehetra rehefa aveo manomboka amin'ny ray rehefa aveo de tantara baolina zao de firina no hitarika ny ekipa am'izany io izy efa miodikodiny io efa sady manambomboatra ny fiche technique sy ny feuille de match samihafa efa mitsikilikilo rehefa aveo de anomboka zay fa any zany tsika no miara-mieno ny baolina zay tantarany MBS. Miaraba faniry ho an'rina ihany ozy izy koa mba ataovy kokoa zay fa maro be izahay manaraka anareo fa niokevitra voalohany mila miray saina ny vahoaka satria ny olona tarihan'ny président tsy mba miady atsena amboarina ny fitsarana fa feny kolokolo loatra fokotany loolona ny antenimera commune mila fanovana avokoa ny rehetra ny filoham-pirenena feno langa loatra delestage tsy tenen'ny itsony izay fa de maherezy nareo Andriamanitra tsy andry ny hafa andritsika ihany de tsy nisy sonity fa le fokotany fotsiny resany teo. Salama miara-manonja apitapitao aho fa lafo loatra ny vidim-piainana tsy zaka itsony Sonia avy aty Amboavory ihany saotra mpamaky ny afatra le fomba fanoratra Sonia ko saotra mpamaky ny afatra ko entsana be mihitsy izy ato fa miezaka tsara fotsiny amin'ny mamaky alizy mba azotsika azy. Bonjour même samy ondanako daholo izy izy ny MM dia nitanjona de hoe stop fitondrana radio mba alefaso ny SMS azafady de any am'izay mangataka any ianao angamba ny lofa ny eto de eto amin'ny MBS radio no mifampiresaka isika. Bonjour même mampahery anareo ny men'Andriamanitra fahafana manatsikafona ny fanapotehana tandrazana ataony ty fitondrana ity fa tena mafy aminay malagasy izao zava-misy izao de itsika rehetra nge no isaorona salut tsy mety itsony ty fitondrana ty maro be ny olona tsy anasa miandry any dada ihany zany ny afatra tonga ato salama izahay aty Anosiana de mangataka ny dada hiverina tsisy atakandro rano elo manoratra de mihintsika fa ny président Marc Ravalomanina daholo zany rehetrarehetra zany. Salut aty Bedidy sahirana be ny vahoaka miady amin'ny kapoka manao karapanondro mando volo leo be zahay dada no ilainay roviny ianao no miverina eny président daholo zany zavatra resantsika zany ho avy ny fotoana ndraisa mifanapahakevitra amin'ny fotoana mahabety azy. Salama faniry tena mampalahelo zahay tatsaha tia Manakara fa dia vidiny jezika tena efa tsy zaka ny tatsaha itsony 7,000 ariary ny kilao ny fanjakana voan'ny moeraoera fotsiny miangavy ny fiverenany dady izahay fa afa ihany dada Edmond avy aty Marofary ihany. Eny ary zay ny amreo hafatra aloha zany andeha amin'ny voalohany no ezahantsika ny namaky zay hafatra izay fa isika moa zany ny hoe miezaka foana hiteny zava-misy ity aloha tsara ny tondrako fanamariana ny amin'ny fankalazana zay fetiny ny vehivavy avy amin'ny antokotiky Madagasikara izay fankalazana ny tsingeritaona ny vehivavy Tim Atsimorano de alefa kely eto
le afisy zany manao fampatsiahivana satria amin'ny sabotsy fa 4 volana oktobra zao le fety be zay eny Amboanjo be place de l'amitié anomanan'izy ireo izany ny solomamoaka Madagasikara Alain Ratsimazafy moa no ity hetsika zay ho tanterahany antoko tiako Madagasikara ity amin'ny sabotsy araky nambarako tamintsika teo zany. Ao anatin'izay zany dia misy ny dindinika samihafa, misy ny fety, misy ny lanonana, misy ny karazana stand samihafa anaovana fampirantiana, misy ny matso isaky ny commune fa afaka mitondra sakafo ihany koa tsika satria sady endrika fitsangatsanganana ity fankalazana tsingeritaona ny vehivavy ity Matsimondrano ity fa na izany na tsy zany raha tena tsy afaka mitondra sakafo dia misy mivarotra sakafo eny atoerana, misy mivarotra ranom-boankazo ihany koa eny atoerana zany. Manomboka io amin'ny 7 maraina zany de efa misokatra amin'ny vavahady, tsy misy vidim-pidirana. Dia zay no endriky ny hetsika lehibe zay ataony antoko tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny vehivavy akalaza ny tsingeritaona ity. Alohan'ny idirana ny solomamoaka fetrara lamozafim-bololona de ifantoka ny zava-misy eo amin'ny jirama isika zany. Fa alohan'izay iresantsika ny resaka jirama zay de aleo aloha resantsika kely ny amin'ny hoe miteny ary mampiseho fahasahiana zany ireo mpiasan'ny jirama ary manohitra ny fitantanana ny zavatra tsy mety ary tondrony izy ireo voalohany. Ao anatin'ny fanampotena ny orinasa jirama ity zany ny ministry ny énergie Ngahy Andra Marchand. Averintsika zany ny fanohon-kevitry ny syndicaliste eo anivon'ny jirama aorinan'izay de miverina amin'ny alalan'ny fanadihadiana eto amin'ny MPS Miaramanonja raha ny tobada isika. Tsy misy atreto ny marimaritra iraisana eo amin'ny sendikany mpiasan'ny jirama sy ny ministry ny angovo ary ny akoranafo mikasika ny olana misy ao anatin'ny orinasa mpamatserinaratra sy rano eto Madagasikara. Maro ny fangatahana sy fitakiana nataon'ireo mpiasa nandritra ny fotoanana haritra, saingy nanome lamosina azy ireo foana ny ministra raha ny fanazavana. Tsy ankasitrahan'izy ireo fa ny fitsabahan'ny ministry ny angovo ao anatin'ny orinasa jirama. Tsy tokony ahilika any amin'ny mpiasan'ny jirama ny tsy faiza mitantana raha ny fanazavana trany. Ankehitriny zany nandritra ny fotoana heritaona zay nisy foana ny korotana teto anivon'ny orinasa dia niezaka izay ny fampiresaka amin'ny ministra everinay fa feno ny kapoaka izy tsy andray dia aleo tapahana amin'izay zany le fangatahana lava aleo miala ny ministra ny angovo sy ny akoranafo. Manomboka androany zany dia miantso zay ny mpiara-miasa rehetra tsy andray baiko na vaminiza akoatra ny lehibe eto anivon'ny orinasa jirama. Faharoa miteny ny mpiasan'ny ministeran'ny énergie rehetra fa tsy lehibe ato amin'ny orinasa jirama ianareo fa miandraikitra kosa ny resaka angovo sy akoranafo amin'ny raharahany ministera. Na iza zany mpiasan'ny ministera mitady hiditra eto anivon'ny orinasa jirama dia mila mitondra fahazahoan-dalana izy ahafahany manao an'izany ary tsy mahazo manome baiko. Fahatelo sady farany tsy manaiky ny fanliana andraikitra fitenenan'ny ministera na ny ministra hoe ny mpiasan'ny jirama ny tompona andraikitra amin'izao zavatra mitrango izao. Raha misy ny tompona andraikitra dia ministra anisan'ny voalohany tsy ho tanisaitsika androany fa aok'izay ny fanohizana an'izay zany dia ny fitaritana mpiasa hidina an-dalambe irosa amin'ny fitokonana. Nanameloka ny fandorana sy ny famotehana ny fitaovan'ny jirama tany Marolamby ireto mpiasa ireto. Tany dimindoza ny orinasa jirama ankehitriny kanefa toa misy endrika tsy fandraisana andraikitra ataon'ny ministera manoloana izany. Tany indomindoza izahay sy ny orinasa ary indrindra ny foto-drafitra asan'ny orinasa jirama. Ny fitaovam-pamokaran'ny orinasa jirama tany indomindoza. Taorianan'ireny famaizany ny central, taorianan'ireny famaizany ny braon'ny orinasa jirama tany Marolamby ireny. Izay dia manameloka amin'ny lafiny rehetra ny fihetsika izay miteraka fanakorontanana, manome tsiny ary manameloka avy hatrany ny olona izay rehetra atao ambadiky ireny fandorana ny orinasa jirama tany Marolamby. Aza adino vakoka ary ampirenena ny orinasa jirama. Tsy hipetra-potsiny izahay fa tsy maintsy hiteny izahay fa misy tsy fandraisana fanapa-kevitra, misy tsy fandraisana andraikitra ao ambadiky ireny rehetrarehetra eny. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ary handray an-tanana mikasika ny orinasa jirama ireto sendika ny mpiasa ireto.
tsy misy atreto ny marimaritra iraisana eo amin'ny sendika ny mpiasan'ny jirama sy ny ministry ny angovo ary ny akoranafo mikasika ny olana misy ao anatin'ny orinasa mpamajerinaratra sy rano eto Madagasikara. Maro ny fangatahana sy fitakiana nataon'ireo mpiasa nandritra ny fotoanana haritra, saingy nanome lamosina azy ireo foana ny ministra raha ny fanazavana. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny fitsabahan'ny ministry ny angovo ao anatin'ny orinasa jirama. Tsy tokony ahilika any amin'ny mpiasan'ny jirama ny tsy faiza mitantana raha ny fanazavana trany. Ankehitriny zany nandritra ny fotoana heritaona zay nisy foana nikorotana teto anivon'ny orinasa. Dia niezaka izay ny fampiresaka amin'ny ministra. Heverinay fa feno ny kapoaka, izy tsy andray dia aleo tapahana amin'izay zany ilay fangatahana lava, aleo miala ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Manomboka androany zany dia miantso izay ny mpiara-miasa rehetra tsy andray baiko na avaminiza akoatra ny lehibe eto anivon'ny orinasa jirama. Faharoa miteny ny mpiasan'ny ministeran'ny energia rehetra fa tsy lehibe ato amin'ny orinasa jirama ianareo fa miandraikitra kosa ny resaka angovo sy akoranafo amin'ny raharahany ministera. Na iza zany mpiasan'ny ministera mitady hiditra eto anivon'ny orinasa jirama dia mila mitondra fahazahoan-dalana izy ahafahany manao an'izany ary tsy mahazo manome baiko. Fahatelo sady farany tsy manaiky ny fanliana andraikitra fitenenan'ny ministera na ny ministra hoe ny mpiasan'ny jirama ny tompona andraikitra amin'izao zavatra mitrango izao. Raha misy ny tompona andraikitra dia ministra anisan'ny voalohany tsy ho tanisaitsika androany fa aok'izay ny fanohizana an'izay zany dia ny fitaritana mpiasa hidina an-dalambe hirosa amin'ny fitokonana. Nanameloka ny fandorana sy ny famotehana ny fitaovan'ny jirama tany Marolamby ireto mpiasa ireto. Tany dimindoza ny orinasa jirama ankehitriny kanefa toa misy endrika tsy fandraisana andraikitra ataon'ny ministera manoloana izany. Tandimindoza izahay sy ny orinasa ary indrindra ny fotodrafitrasan'ny orinasa jirama. Ny fitaovam-pamokaran'ny orinasa jirama tandimindoza taorianan'ireny famaizan'ny central, taorianan'ireny famaizan'ny braon'ny orinasa jirama tany Marolamby ireny. Izay dia manameloka amin'ny lafiny rehetra ny fihetsika izay miteraka fanakorontanana, manome tsiny ary manameloka avy hatrany ny olona izay rehetra atao ambadiky ireny fandorana ny orinasa jirama tany Marolamby. Aza dino vakoka ary ampirenena ny orinasa jirama. Tsy hipetra-potsiny izahay fa tsy maintsy hiteny izahay fa misy tsy fandraisana fanapa-kevitra, misy tsy fandraisana andraikitra ao ambadiky ireny rehetrarehetra eny. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ary handray an-tanana mikasika ny orinasa jirama ireto sendika ny mpiasa ireto. Ity orinasa jirama ity moa zany araka ny nandrenesantsika tamin'ny fanazava-kevitra nentin'ny syndika ty dia hoe misy zavatra marobe izay tena manahirana ary tsy mampandeha an'izany orinasa izany. Dia anisany nitondron'izy ireo ny hoe ny fitsabatsaban'ilay ministra tompona andraikitra ary ny mpiasa eo anivon'izany ministeran'ny angovo izany dia betsaka ihany koa ny fitsabany any amin'ny orinasa jirama ary dia lasa misy patron maro zany le orinasa dia hoe ny amin'ny fahalevantena ny amin'ny endriky ny fitantanana ary lavin'ny mpiasa amin'ny araran'ireo syndika izay ny teny omaly ireo ny amin'ny hoe tsy zahay velivelo mamotika ny orinasa fa anisany raha misy tena mamotika ny orinasa dia eo ministra tompona andraikitra io. Le tombana moa tsy fantatsika hatramin'izao hoe atraizany nefa rany le tombana fa iny monga ministra naka initiative miaraka amina mpiamina vitsivitsy ao anatin'ny conseil d'administration manao izany. Le olona tombanana ihany koa misy eto misy tsy eto hatramin'izao tsy mbola manana vaovao mazava isika ny amin'ny hoe aiza ny tale généraly mpisoliteuran'ny orinasa jirama. Ary efa vita tombana ve zany tale général mpisoliteuran'ny orinasa jirama zany. Ny ady hevitra nandeha dia ny amin'ny hoe tsy eto an-tanindrazana izy, marary ny covid izy, eo ihany izy sy ny sisa fa tsisy afaka mame version officielle amin'izany na eo anivon'ny ministera zay tokony afaka manao communication satria manana ny direction miandraikitra ny resaka serasera na ny communication ny eo anivon'ny ministera. Na ny eo anivon'ny jirama ihany koa dia tsisy mametraka amin'izay hoe fahazom-baovao mazava izay. Zany anisan'ny zony efa tokony ananan'ny vahoaka mpanjifa mpandovola amin'ny orinasa mpanjakana jirama io.
de ho hitantsika eo fa eto aloha zany de hoe manana fahasahina ny syndika eo anivon'ny jirama ary raha ohatra ka tsisy mifandraisana ndraiky fa nisorona voalohany indrindra an'ilay ministra tompona ndraikitra dia hiroso amin'ny fitokonana ny mpiasany jirama. Ny fomba fiasan'ny fanjakana moa zany ny diso fantatry ny rehetra raha resaka fitokonana de niendrika fampitahorana, fanapahana karama, fandroana, famoronana dossier fitoriana samihafa efa niainana zany nandritry ny fotoana vitsivitsy tantanany ity mpitondra fanjakana ity. Zay ny amin'iny fa efa hitantsika teo tamin'ny sary izay natsidiky ny namatsika teknisiany efaly eo ambadika eo no mandrindra ny lafin'ny teknika fa miara-dalana amintsika zany ary manao ny fandaminana akabeany zay miaraka amintsika am'izao maraina zao dia eto ny député fetra Rahalamozafimbololona. Izy moa rehefa miresaka momba ny député de mazava ho azy ny hoe akoatra mahasolom-bambaoka azy etsy amboliboly tamin'ny fahadimy dia capitaine d'équipe izy satria izy no mitarika ny vondrona parlementaire avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Akoatran'izay dia elitsika no ny andro hoe rovena no anjara ny député feno zay azo lazaina ihany koa fa dia manana sakelika ndraikitra maro be sady miloloha no mivimbana no mibabo mitrotro sy ny sisa zany ao anatin'ny raha natokony raham-bahoaka ihany koa zany rehetrarehetra izany dia izy lany tao amin'ny boribory tamin'ny fahatelo dia ny solomam-bahoaka ny Madagasikara fetra feno Rahalambo manana samy mety moka amin'ny efa manko izy ity fa 35 izy androany boribory tamin'ny fahatelo de boribory tamin'ny fahadimy de aloha satria tsika député fetra efa miana matetitetika eto ihany fa androany moa zany tsika miaraka amin'ny député feno Rahalambo manana sady miaraka aminao de aloha hitodika ato amin'ny député feno Rahalambo manana hoe tonga soa député feno eto amin'ny plateau miara-manonja MPS Radio Mada. Ya, misaotra faniry tamin'ny fameza fitenenana voalohany teny de faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonja amin'ity andro alarobia ity. Mana tokoa elaela ny tsinionana efa natsidika ao teo ny antony maro samihafa natonga an'izay. Be ny zavatra famaofao eo amin'ny fiainam-firenena, be ny zavatra manahirana, sarotra raha tsy hiteny satria mino fa miandry an'izany ny vahoaka. Raha ny zava-misy iainana ankehitriny eto amin'ny firenena dia ohatrany mampite hiteny ihany hoe misy mpitondra fanjakana avy eto amin'ity tany sy tany sy ny firenena ity. Satria na ny antony raha ny zavatra izay efa hitantsika izay tena ngeza be mameno ny antsoantso ny vahoaka malagasy izay hodininy mpitondra fanina dia ity resaka jirama ity. Tsisy zay tsy mitaraina ary tena hoe tsy haiko tena tonga am'le hoe tapidalakale tsika menakavy angambany. Tsika menakavy hoe satria tafiditsika vahoaka sady tsika ny vahoaka tsy afaka hiteninina tsony mpitondra fanjakana tsy mahita lalaka ivoahana. Amiko rehefa tonga amina fitantanana ohatr'izany dia tsy miandry an'ilay atao hoe sorona tsony fa tokony mahatsapa tena hoe alao tsy apidikizy ny mpianakavy satria ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana dia mpianakavy ihany raha azo jerena amin'ny bangitongana dia tokony hoe alao misitaka satria tsy hay le fitantanana mahatonga an'izany satria raha tena namena lanja sy namena prioritaire zany io resaka jirama io tsy ohatr'izao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Tena raha ozy hoe raha ny ompany nahafaty dia mety efa tsisy eo tsony mpitondra angambany amin'izao fotoana izao. Eny ary efa avy hatrany moa zany solomam-bahoaka fetra feno Rahalambo manana dia efa niditra tamin'ity resaka jirama ity. Aloha zay keno ny fatoatsika député fetra satria araka ny tenenin'ny député feno teo dia ny aminy hoe efa tena tapidalaka le vahoaka malagasy fa le mpitatana nefa dia mbola mieritreritra foana hoe mahomby mety ny zavatra ataony ary tsaroko tsara ny fanehoan-kevitra nataon'nga zay taleny kabinetra teo anivon'ny ministèran'ny angovo hoe rehefa anoany amin'ny manodidididina afarany taona any dia iamaivana ny délestage satria iara-iasa amin'ny mpamatsy volontsika isiny angovo azo avozana sy ny sisa mandritra za fotoana zany dia mandany ny volam-panjakana izy ireo mandeha mizara cobra eto sy eroa ary efa manomboka tonga saina le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe tsy ny cobra iny angena ny rasan'ny olona
fa ny jiro isa-tokantrano zay manazava mandrihatra tsara reo fitaovana samihafa afaka ianarana afaka ampiasaina nreo fitaovana samihafa fa tsy mamotika fitaovana député fetra na itsy ny tenin'ny syndicaliste teo mitaky ny fialanga minisitra raha toka tsy hiditra am'izay de hiditra amin'ny fitokonana de enjakenjana ihany ty satria raha ao anatin'ny mondial ao anatin'ny farany taona raha ohatra ka hitokona andray raha mipiasa ity tsy mitokona mipiasa efa sahirana amin'ny resaka tontolon'ny herinaratra jiro san zany ina mety zavatra hitrany mimikevitra ny tenin'ny député feny teo ianao ao anatin'izay aloha dia tolorana ny alahaba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny eto toerana ny any ivelany rehetra any ary nisy nangataka kopatanana dia kopatanana manokana ho an'lay madama zay ny ona tamiko teny akoron-drano teny hoe mba novy kopatanana madama mpiasa amin'ny banky mipetraka eny mamasina eny fa dia mpanaraka tsy mahafoy ary tena mame sosikevitra ny am'izay hoe anatsarana ny fandarana ary manohana atsika hatrany de torak'izany nareo any ivelana sy nareo rehetra eto atoerana resaka jirama reny a io ny taratry ny tsy fahombiazany fitantanan'lay mpitondra misy teny frantsay ary nresantsika tamin'ny herinandro nanao hoe il faut savoir gérer de gérer c'est prévoir tsy nisy mihitsy zany a fa de ny oeraoera araky nefa nyresahana ny fanatsotsorana zany hoe mitondra firenena mitantana firenena toa ny Madagasikara zany a de tsy niomanina andreo olondreo tsy mahagaga tsy te hiditra tsipriany ntsony rizy mirala na ry mpanaraka n'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS zao fa izao ny pirofo mitohaka amin'ny tenda fa tsy mendrika ny hitondra tsony iny mpitondra trany amin'ny faratapony sy nisy nambaratongany fa sady tsy mahava olana no mbola manao tsinotsinona ny voaka malagasy manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona fa ho avy amin'izay tsika satria ao anatin'ny elefitsika amin'izao fotoana zao fandiniana zany zay volavolan-dalàna mino fa mananambara amin'izany ny namana eto akaikety na ifaniry na député feno ny am'izay le hoe tsy fahatomombanana na ny lainga marivo totitra nambarana nyreo solombavam-bahoaka pomba ny fitondrana zay tsy menatra mihitsy olom-boafidy azo antsona hoe ambara hoe ray aman-dreny nefa de reny rahana hita tamin'ny aina manjery rehetra reny omaly ny lainga araky nydeke lainga tsy menatra tena manongo teny ianao hoe tsy reniny tao satria zay solombavam-bahoaka tim de sahako ny manambara eto fa tao izay tsy nisy andro iray tsy nahatao anay na nahabisahanay atramin'ny sokafany zao fivoriana ara-potoany zao zay fotsiny tiako ambara hoe anjara nareo vahoaka no mitsara raha mbola misy sa ilaza ary tsy zay timoko Madagasikara solombavam-bahoaka ihany no nyteny andray fa nisy ny avy amin'ny vondrona hafa na GPR izy na tsy miakina nareo non inscrit nanambaran'izay ka dia zay no tsetsatetsa tsy aritra tamin'ny fa jirama tsy te hiditra lalina tsoena satria fa potika tanteraka ty anankiray ty agnamany hoe lesona raha misy ny mbola anam-potoana avereo andraisana lesona zao mpitondra zao za aloha tsy mihny itsony efa fanam-potehana ny nataony tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana nisy marina ny olana fa olana kely varavety kely satria misy natao hoe direction de planification ao amin'ny jirama io zany efa manisa ohatra zao nisy an'ny mpanjifa amin'izao fotoana zao toy zao ny mety fivoatra ny fitombony nisy any mponina zao ny herinaratra eo ampelatana ny jirama amin'ny vokatra zay azony omena dia manoloana an'izay dia miomana zany zay no nataon'ny fitantanan'ny président Ravalomanana satria zay le hoe gérer c'est prévoir dia efa nataony kajy na makasika ny rano fa reny moa no ny fanonganam-panjakana dia naveriny tompony volana lainy tamin'ireny resaka tokony fanavaozana ny fantsona rehetra ny fanatsarana ny famatsin-drano ny teto Antananarivo fa ny resaka jirama nisy an'ireny 40 mégawatt tany Amandro Seza napetraka ireny nisy ny arahana niasa tamin'ny Norvégianina fa zay ho araky ny teny koa tamin'izany fotoana zany mbola vao mieritreritra ny fitombom-ponina ny olona mpitondra ny tena mpitondra dia efa netrehitra hoe ametrahako an'izao groupe zao ato ho ataoko an'izao zao ny atsy fa ny eo ny eo indray no potehany ny eo iraisany tsy kombakomba misy kopakisasahana amin'ny vahiny eo misy tombontsoomena manokana ny vahiny fa ho avy amin'izay tsika rehefa aveo fa io jirama io dia fiaraha amin'ny saosy amin'ny mpanambola vahiny na amin'ny alalan'ny resaka solika io ny amin'ny alalan'ny resaka fividianana na fanofanany reny groupe électrogène ireny sy ny sisa sy ny kojakoja manodidina an'izany hoe famokarany herinaratra tsy azo ekena itsony no toy izao ka dia marina mihomikevitra amin'ny syndicat ampiasan'ny jirama ny tenanay ny tenako ny amin'ny hoe ny mety mametra-pialana ianao esory any daholo reo fa tena tsy misy ilana azy lay mpitondra misy amin'izao fotoana zao indrindrandrindra ao anatin'izany io ministra nitakiny ny mpiasan'ny jirama io ny fialany ary tsy io rery fa ny ministra rehetra mihitsy dia tena mamoatsampona avokoa
Rehefa miresaka an'izay ihany a député Fetra aloha tonga de avaliko aloha le jirama de miverina eo ihany tsika rehefa avy eo satria mandroso ny fotoanantsika tamin'ny heriny ianao de niresaka mikasika indrindra ny tontolon'ny hetra indrindrandrindra moa zany le resaka infraction fiscale zany de tamin'izay tsika miresaka hoe ho hitantsika daholy a ny toetoetry ny hetra ny vola miditra amina habatseranana satria ny fifandanjahan'ny habatseranana sy ny hetra miditra anaty be loatra ny habatseranana hotliny zany manomboka am'ty resaka LFI 2023 ity a ahoana ny famonoana ny mpandrara malagasy eto toerana ahoana mety fomba fijeriny solombavam-bahoaka tima fa zao nomaly aloha zany de somary focaliser kely le adevy teo amin'ilay resaka fetrandro nampidirana n'lay boky be zay mikasika an'iny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 324 iny tany amina resaka fotoana ny olana ary tsika teto amin'ny fandarina de samy nahatsikaritra ny amin'ny hoe mbola misy boky tsy ara-dalàna ingeny tonga ao fa zara fa misy sombony kely de nila zany fa efa tafiditra ara-potoana izy kanefa mbola tantara be zay fa za député Fetra te hifantoka kely tamin'le resaka anresantsika satria efa tonga ao aloha zany na izanona zany lay boky be mirakitra n'le loi de finance de nanazava koa raha matoa ministre omaly amin'ny tohan-keviny ny resaka taux de croissance ny resaka endriky ny famatsim-bola hifantoka kokoa amin'ny velirano ny fampidiran-ketra sy ny sisa sy ny sisa misy mbola azo ritina ve tsara tohizana mahakasika an'le adevitra tamin'ny herin'iny raha ohatra ka iny ny fomba fijeriny teo anivo ministera izahako iverenana sy fitinina izay teny mahakasika ny faditseranana sy ny etra anatiny izay ireo moa zany manataorintsika recette fiscale interne na hoe ireo zany ny vola miditra amin'ny fanjakana de iny fotsiny tsy valaparako fa hoe mahakasika ny vola miditra amin'ny faditseranana matoa mihoatra ny prévision na ny tombana ho iaho ny vola miditra amin'ny faditseranana de dikan'izany manao importation na manafatretana be deaibe isika raha manafatretana be deaibe isika dia manimba zany ny famokarana eto toerana na ny vokatra eto toerana ny orinasa eto toerana misy antony hafa koa misy fiatraikany hafa toy ny hoe resaka balance de paiement na resaka hoe mampitotongana tsy mahamary toerana ny sandam-bolantsika na ny ariary zany rehetrrehetra any zany hoe mamotika an'le toe-karena amin'ny ankapobeny tsy adala ny olona eto ambonin'ny tany raha manao ny vinavinana tetibola io tetibola mpanjakana tsy maintsy atao ambany foana ny prévision ny amin'ny vola mety hiditra any amin'ny faditserana na ampidiriny faditserana ambany noho ny an'ny etra na ny an'ny impôt zany ny administration fiscale ny ty nefa mivadika le réalisation tsy afaky ny irehire am'zany mihitsy ireo ozy izy niany hoe il y a pas de quoi être fier ozy izy ny teny frantsay fa mivadika le rasa de mety hosahan'ireo olonareo amin'ny ele fitoy zao ataovy ambony ray ara ny prévision ny vola hiditra amin'ny faditseranana oarina amin'ny vola miditra amin'ny heritrana zay ny tsetsatseta tsy aritra zay le ndresahako tamin'ny herinandro lasa iny namana faniry sy mpiaino adjaina dia mahakasika fa aloha tonga de hidirako ny ato amin'ny LFI 2023 raha ny fotoana kelikely ny arahana ny fampidinika nandiniana n'zany volavolan-dalàna amin'ny feny tetiboly zany dia mbola miverina ihany mbola ao foana ihany lay zavatra tsy mety tsy manjary fanao fa kitotoa nandrafetana an'zany fa ndresahako teo ny lainga ny zavatra tsy marina nambara ary ny toanana n'ireo solombavam-bahoaka tena hoe fahavalom-bahoaka ianareo satria lainga reny ny teneninareo maly reny ray zay ny faharoa ty resaka hoe fanovaovana lavanta le to zany le io fanovana lava io efa nresahanay teto amin'ty fandarana miara-manonjy any MBS ty ny amin'ny hoe mba hatsaharo rangahy io fa na ny piasa ny etra ary any dia sahirana amin'ny famaritana ny etra hoe ohatrinona ny tokony alohan'ny reto mpandohetra reto mazava ho azy vao maika ny mpandohetra de fanina toraka zany ihany koa zao ny zavatra nataon'ireo anatin'izay le mbola hoe instabilité fiscale zay inona nataony ao amin'ny exposé des motifs ary zareo amin'io projet de loi zany na volavolan-dalàma mifeny tetibola 324 dia nozaraindroa natao hoe ny éclateny ny code général des impôts de ny zaraindroa nataony hoe code des impôts sy code des procédures fiscales zay eo ihany fa ny tena olana amin'ny zavatra io de misy an'izay boky be atao hoe livre 4 zay io boky livre 4 io de nataondrareo tao tamin'ny LFI 2022 misy nefa lalàna tamin'ny andro ny président Ravalomanana izay mitantana
mamaritra ny resaka etra sy ny rehetrarehetra manodidina izay a tokony alohan'ireo any amin'ny zone franche sy ny entreprise franche izay mitondra ny larana 2007 misy coexistence na lalàna anakiroa ao anatiny zao LFI zao a mitovy amin'ny tamin'ny 2022 iza no tokony ho arahana ara mety tsy hitantsika vahoaka ray manontolo zany fa no ny fampidiniana fiarahana izy satria ny ato manana ny teknisiana avolenta ary mahafehy tsara zany resaka fiscalité zany ato amin'ny tiako Madagasikara dia hoe mba mitodika amin'ireo olona teknisiana tompona ndraiky mpanjakana ambony indrindra ao anivon'ny ministera ny fitantanam-bola hoe mba hazavao aminay hoe ahoana ny fipetraka izay 2007 miaraka amin'ny livre 4 mahakasika ny etra manodidina ny fitantanana ny zone franche sy ny entreprise franche zay andrasantsika valiny mazava satria ray ao anatin'ny maro zavatra tsy tomombona anatin'izany LFI zany hoe kitoto nisy ny solomavambahoaka ny teny omaly hitanareo tamin'ny ianao manjery fa tsy mitovy eneny voasoratra ao anaty site web na any amin'ny internet mahakasika na atotanisy io na fipetra tokony ho arahana rehefa vakinao ihany koa la version physique na le boky be zany ny tiako resahana misy fifanoheranao a fa samy hafana satria kitanotano kotototo izany toy ny zavatra rehetra atao mahakasika an'ireo fonty mahakasika ny fitantanana ny orinasa-panjakana mahakasika ny fandoavana ny karama sy ny volan'ireo mpandraraha mikojakoja lalana ny borsan'ny mpianatra ninninona rehetrarehetra eto dia ambony ambany nakorotanaandriamatoany radioelina sy ny mpiaradia aminy a lay firenena ohatratra zay zany zavatra anisan'ny lehibe aloha zay teneniko zay fa tia koa anankiray potehana le orinasa malagasy mpandraraha mihina fa manana ny ambarany i solomavambahoaka vao fito amin'ny boribory tany fahatelo fa manamafy ny teninay teto izahay ny amin'ny hoe potehana ny fandrarana eto Madagasikara potehana mpitondra ohatra anankiray ao anatin'izany tsy ao anatin'ity loi de finance ity fa nisy ny arrêté décret ny raisina asa na arrêté zay décret ny raisiny mpitondra fanjakana tamin'ny volana aogostra tamin'ity taon'ity 2024 mahakasika ny hoe ny tanjona moa zany de hoe professionnalisation ho atao matianina ono ho diovina isy assainissement ho atao ony ao anivony ny tontolon'le asan'ireo commissionnaire agréé en douane na reo transitaire vondrony ny transitaire eto Madagasikara inona ny zava-misy nampiakarina 10 tapitry ariary ny dépôt obligatoire na vola tsy maintsy apetraka atao antoka any amin'ny trésor public zay nao vo afaka misehatra miasa eo anivony zany tontolon'ny asan'ny commissionnaire en douane zany tsy zay ihany fa mbola mandody takina koa ny 10 tapitry ariary ihany koa ambonin'izay arotsaka ao any amin'ny recette ny douane any amin'ny toerana zay iasanao a fa raha tsy mandohan'ireo roareo ianao a de baibay fa tsy afaka miasa manatateraka izay asa 10 taona 20 taona 30 taona ny asana atao amin'izany sehatra zany ny mivondrona ao anatin'izany fikambanana zany GPCAD ny GTM ao anatin'izany moa zany de ao anatin'le fikambanany FIVPAMA sy ny GEM zareo reo ny mampalahelo azy ireo de izao raha toka eo amin'ny 300 latsaka kely izy ireo no misehatra ao anatin'izany asa izany ny 200 eo ihany a no tena manatateraka izany régulièrement fa ao anatin'izay 200 tena miasa ao anatin'izay tsy ampy 10 no afaka hiatrika zany fandaniana sy vola be takiny ny fanjakana zany de mipetraka ny fantaniana hoe tsy mipetraka ntsony fa midika zany rehetra zany potehana ny orinasa malagasy na ny orinasa madinika io na ny orinasa salatsalany omena ny vahiny izay ao anatiny atao hoe groupe na grande multinationale zay teneniko teo tsy mihoatra ny 10 no afaka miatrika izany fandaniana miopapana izany zay vo afaka miasa eo nivon'ny tontolony resaka la douane commissionnaire en douane sy ny transitaire mampalahelo zany inona ny mampalahelo an'izay satria araky ny tegna sady omena vahana ny vahiny ny gasy madinika efa nisehatra efa nandritry ny 20 taona mahery ny akamarony ao anatin'izany tontolo zany a dia voatery anakatotrano voatery androka-piasa na manao lakle araky ny teny frantsay any ambany tapis famafana tongotra zay zany sisa tsy misy afa-tsy zay inona ny takin'ireo
orinasa ireo mila mahatsapa-tena ny fanjakana mila mieritreritra tsara hoe tsy maintsy miresaka fa i tsy vitany fanapaha-kevitra eny ambony latabatra ny teoria eny ambony latabatra fa fanapotehana zao ataonareo zao fanapotehana ary ny resaka sy ny feore dia tsy ny ombon-kevitra taminy zany fanapaha-kevitra ny raisiny zany ny ministra ny fitantanam-bola fa didin'ny prime ministre ny prime ministre manao didin'ny besandry mampidina hoe tia ny didy entitra tsy maintsy taterahany tia atreo tsisy ady hevitra ka mitaky amin'ny fomba entitra ireo mpandraraha eo anivony zany fikambanany zany izay nisy moa ny angom-baovao nataonay sy ny fifampiresahana tamin'ny solotenan'izy ireo ny amin'izay alahelony ny amin'ny hoe ny fiatraikany zany anie de fahaverezana asy tsy misy ny famokarana ny asa rehefa tsy misy io covid-19 iny natao fialana io ady any Ukraine sy ny eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana io natao fialana fa tsy misy ifandraisany amin'izay fa rehefa eo zany fahasarana rehetra any mbola potehana ho an'ny orinasa malagasy ary omena vahana ny vahiny toy ny resahako toena manafaniry sy député feno ny amin'izay le hoe naninona ny napotika ny jirama satria ny fampizarana reo tao ny tombontsoa tamin'ireo orinasa lehibe vahiny de adininareo le vahoaka malagasy de zao ny afarany rehetrarehetra zay ny mahakasika ny zavatra iny ka dia manantena fa reny ny any amin'ny fitondram-panjakana izany antso ny mpandraraha malagasy izany tsy am'sehatra ny resaka hoe mpiasa metsehatra eo amin'ny ivon'ny ladoany eny amin'ny resaka famohan'entana fanondranan'entana fa amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia isy ny fifampiresahana sy fifanatonana fa tsy vitan'izao tsy ny ry-mpitondra eo anao andriamatoa prime ministre eo anao raha matoa ministry ny fitantanam-bola zay tompona andraikitra isasokajiny voakasika sy tandrify izany de takina amin'ny fomba entitra ny andraisanareo an'ireo fikambanana sy vondrona ireo mba hitadiavana vahaolana iraisana ho tombotsoany rehetrarehetra sy tombotsoany mpiasa ny firenena ary ny toekarena malagasy amin'ny ankapobeny tsika moa mbola mijanona am'le tontolon'ny tetibola somary niditra tamina hady hevitra mahakasika indrindra ny fandrarana ny fifandanjana eo amin'ny lafin'ny fampidiram-bola amina prévision ny etra sy ny abatserana ny député fetra fa tena manandanja be zay indrindrandrindra ty resaka fanovana ny kody izay mahakasika indrindra ny fitantanana ny etra eto Madagasikara mahita atao foana le fitondram-panjakana satria io moa akaiky le fividianana député fetra tsy mahagaga le izy satria miketriketrika be le fitondram-panjakana hoe ahoana no ahafahana mitady vola ahoana no ahafahana mitsetritra n'le volam-panjakana sy ny sisa fa ivadika ato amin'ny député Fendralambomanana ao anatin'ny fandiniana ty teti-bolam-panjakana ty dia nandeha be teny amin'ny ady hevitra teny député Feno ny amin'ny hoe to nampitombona ny teti-bola eo anivon'ny présidence ny ministère vitsivitsy anisan'izany eo anivon'ny serasera sy ny kolotsaina atao nijerevana ihany koa ny ahafahana manao foto-dravitra asa iazaka zana satria akaikaiky le fampelezakevitra na izany na tsy zany izy nefa dia mety manana fanazavana ihany ianao satria ianao solomavomboaka zany mahakasika ity teti-bola 13 sy 4 arivo ty satria efa mivoaka any moa zany le tableau de sady alefa mifaly eo ihany le tableau de répartition. Oui. Marina tokoa zany faniry fa raha ny teti-bola ho ampiasainy fiadidinan'ny République amin'ny ty 2023 ty dia raha jerentsika dia mitetina eo amin'ny 339 milliards d'ariary eo zay vola be tsy toko tsy foroana tokoa mampametra-panontaniana mihitsy hoe atao inona daholo zany zavatra rehetra zany mbola tsy voadinika tsara moa le boky satria araka nenao voaingana kely ny azonay izy io eo ampiscrutena azy antsipriany mihitsy izay amin'izao fotoan'izao fa raha ny zava-misy iainany firenena amin'izao fotoan'izao izay andraisako kely ny tenin'ny député fetra teo dia amin'izao fotoan'izao eny amin'ny abatseranana dia io aby io manko rehefa raisina efa voadinika anatin'ny loi de finance hoe tokony zao ny etra arakaraky ny produit efa mipetraka io fa amin'izao fotoan'izao eny amin'ny abatserana tsy mandalo eny anivony ny anty amin'ny erakory de efa manova zavatra ny ao amin'ny ladoany izay hitantsika hoe manao pression partout mihitsy zany fanjakana izay hitam-bola satria tsy mahita vola tsony ka anka lay mpandraraha no tery vaimanta mihitsy mahazo ny mpandraraha amin'izao fotoan'izao ka asa zay mbola hitondrahana fanazavana eto hoe sy antsona ny mpandraraha hoe tokony resaka ambony latabatra tsika fa tsy mety ty zavatra misy eto amin'ny firenena ity satria
raha ny fandrarana izay misy eto Madagasikara efa ho an'ny malagasy moa zany tiako tenena dia tapitra potika avokoa amin'izao fotoan'izao faniry. Tapitra potika avokoa satria lasa araka ny teneny député Fetra teo hoe diso manafatra loatra tsika ary zaran'ny fanjakana manafatra izay azahoana vola any amin'ny resaka ladoany nefa raha andeha apidiboly tsika tsy tena any loatra angamba fa tokony icréer asa ho an'ny eto an-toerana alohantsika mba hahafana misy an'le hoe valeur ajoutée ny zavatra rehetra fa zao tsika ny produit rehetra lasa produit brut daholo mandeha eto Madagasikara dia mbola manahirana tena manahirana aloha amin'izao fotoan'izao raha hoe ny fandrarana eto Madagasikara satria mitotongana dia tena mitotongana ny fitondram-panjakana manko ohatra ny misary zoroko miantso mpandrara investisseur mpanambola avy any ivelany miantso mpizahatany député feno manokana sy ny fahafantaranao ny climat des affaires eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny stabilité ny resaka investissement sy ny sécurité ny investissement hatramin'ny investisseur miendrika an'izany hoe Madagasikara amin'izao fitondrana izao. Meko fanazavana kely fotsiny ianao raha ny fizahantany tsy miady hevitra satria marina tokoa fa mampidibola ny fizahantany fa eo amin'ireo fiantsona ny investisseur tsy mino raha amin'izao fotoana iainantsika izao ka isy investisseur sa investira satria akatoka ny fifidianana i Madagasikara ary mbola tafiditra anatin'ny pays ao anatin'ny liste noire au niveau des affaires tsy misy mpanambola hoe tena masa hiditra raha tsy hoe olona tena mamotsy vola ngaka zay sisany afaka hiditra eto amintsika satria ny zavatra rehetra tsy mazava ahoana moa na isy mpandrara avy any ivelany dia hoe ampiasa vola nefa ny zavatra eto Madagasikara raha tsy mandeha amin'izay loana satria maika fotsiny fanjakana ampiseho hoe reny misy investisseur zao faratsika reny olona atsona tonga ety Madagasikara reny afaka atsony fanjakana izy ivisite fotsiny a Madagasikara hoe ohatr'izao zavatra misy aty mivarotra Madagasikara izy zany fa tsy midika koa rehefa tonga eto amintsika izy reny ka tena hanao investissement eto amin'ny firenena fa zay le hoe mampiseho sary fotsiny mamaika atsika fa le tena asa tsy misy. Eny ary mandroso ihany fotoanantsika député Fetra député Feno aloha ifatoantsika kely amin'izay aloha satria mbola mandady foana le ohatry ny kilalao maloto le fihetsika tsy milama lay finiavana te ketriketrika any amin'ilay 10 mètres sy 3 tapitrisa 3 500 000 mpifidy zay akarohan'ny fitondram-panjakana ary izy tena karokarohana mihitsiny dia apetraka mihitsy ny tetikady samihafa député Fetra misy ndray ve azo resantsika amin'ity refonte ty hoe na hoe fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy satria saika ho isan-kerinandro dia misy ny fahasorenana misy ny fitarainana ary misy ny zava-baovao tsy fatam-piaviana batainy leseny na ataony sy baikoany le fitondram-panjakana any ambadika any mba hikarohana n'le mpifidy ahafahan'izy ireo zany zay mamboly mpifidy ho azy manokana amina endrika doublon vaovao ndray. Ny zavatra tsy tomombana zany eto dia sesilany tsy mitsahatra isan-kerinandro isan'andro na resaka ny resaka ara-toekarena ny resantsika tsy miresaka volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bola isika amin'ny ho an'ny taona 2024 fa ny tena loza ihany koa dia mahakasika nyity fanavozana ifotony lisitry mifidy ity tamin'iny herinandro lasa iny dia inona indray ny nataony satria mampatsiahy ny tenako eto nisy an'ilay fanitsakitsahana lalàna na fandikana lalàna nataony ny teo nivony se nisy ny fitondram-panjakana satria raha itendro ireo tsy indépendant rehefa nresahan'ny président Ravalomanana sy ny avy aty anivon'ny tiako Madagasikara ary ny fanoherana amin'ny ankapobeny zay hoe tsy mahaleo teny io seny io esory ihany io indépendant ny amin'ny farany io ao ambadika io ao mitiry ficelle sy mibaiko atao marionnette fotsiny zany seny zany zay raha andrehetra manaiky fa dia ianareo moa ny tompo mifahefana amin'izao fotoan'izao fa izay tsy anginy izahay vaovao hafa ndray akoatran'le teniko teo hoe nanandrana ihany le fitondram-panjakana sy ny seny nanao fanisana hono eny anivony ny toeram-piasana dia
fanohatra amin'ny lalàna zany satria ny voasoratra dia hoe eny amin'ny fokotany sy any amin'ny toeram-ponenana ihany no fanaovana sy fanatanterahana izany dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny nanao fanambarana ny vondrona marona ny firaisamon'ny pirenena dia niemotra ihany ilay fitondram-panjakana sy lay génie inona indray arany nataony satria midona amin'ny rindrina ary zareo amin'izao tsika amin'ny tena ankehitriny zao midona amin'ny rindrina amin'ny lafiny rehetra iray amin'izany midona amin'ny rindrina zany ny fanatanterahana an'io fanisana fampidirana ny olo anaty lisitry ny mpifidy io dia inona indray no ataony ara satria any ambany lavitra ny tombona ny tanteraka amin'izao fotoana izao zara raha misy 300 isan-jato eto Antananarivo renivohitra 300 isan-jato ny olona tokony hiditra ao no tafiditra ao anatin'izany lisitry ny mpifidy zany ny any Toliary vao nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanisana faritany io resahako io ao anatin'io zany ny faritra atsimo andrefana ny any Androya ny any amin'ny iny faritra atsimo andrefana manodidina ny Toliara rehetra iny mbola vao anomboka io zany hoe mbola aotra isan-jato ny olona ampitaona tafiditra satria mbola tsy nanomboka zany inona ny antony navoaka andrareo satria tsy ampony ny fitaovana zay le tena hoe tsy mahay mitantany reto olony reto tsy ny omana itony reto olony reto fa ny omanany dia ny angalatra ny omanany dia ny iray tsy kombakomba ny omanany dia ifampiaro amin'ny ratsy amin'ny samy ekipa rehetrarehetra dia izao miara mizaka ny vahoaka malagasy fa ianareo miamikamina miaina toy ny presse miaina toy ny mpanjaka ary le resaka mpanjaka zay ihany ny hevitry ny président de république dia tonga dia midika amin-drareo toy ny hoe lalam-panorenana midika ho toy ny didim-panjakana fa tsy zay mihitsy io raha ohatra ka tsy resaka teo fa fanresantsika tamin'ny herinandro lasina mana faniry hoe raha misy hevitra ve tenen'ny président de république fa nyresaka fizahantany teo député feno marina tsy adika-hevitra fa anisany mampidi-bola vahiny io any mahatsara ny toe-karena ekena maro toerana ny sandam-bolatsika atria mitondra vola vahiny be deaibe ny olana raha nefa dia izao tonga valy lay filoha-pirenena metsoro minoatra fa mialatsiny dia zao dia taksena tsy ampandavina aba ny bibidia zay hitana hoe tsy de sainy mety andre matofoloha le zavatra ny lasa kisarisary no hitany lasa sainjaza ny fomba hitantanany an'lay firenena tana hoe enfantin ny veriny fa toy zay dia eo le mipetraka le olana mandray izy hoe incitation fiscale ny tiano resahana am'izay fa miverina kely am'izay fa tsy arotro aprisianao izy zany ny mpandrarana ny etatoerana ny avany ivelany ampiasany volana eto io nge andre matofoloha teknika nge io ny resaka fiscalité nge resaka teknika ary spécialisation ny resantsika teto tamin'ny herinandro fa io rehefa tsy mifanaraka amin'ilay atao hoe programme le PGE zany le politique générale de l'État dia mandeha ila lay izy ary ny teninao andre matofoloha tsy midika lalam-panorenana fa ambony ny fahefanao ambony ny fahefana nananao fa ny parlemanta ny manana an'izay mampiditra an'izay ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola na ny loi de finance ohatra zay le izy zany no zavatra tiaka teo dia Eurofond io mitovy amin'izay ihany satria nivadika kely nikisaka kely tany ny resako inona indray no nataondry manam-pahaizana nomeny indray satria tsy ampy fa tsy tratra zay fa name antotanitsika teo 300 isan-jato any ny Antananarivo renivohitra fa nefa renivohitra Madagasikara dia satria tsy tratra trano ny olona na mifanohatra amin'ny toromarika nomena tany amin'ny fampiofanana zany zavatra atao dia tsy rarahandrareo tsony mihitsy fa hitombenany dia zao indray ny nataony mame taratasy kely ny any amin'ny CENI hoe ity indray hony fanomezana procuration zany hoe io zany faniry zandriko ka raha za ao an-trano ihany foana fa faniry mandeha mivoaka miasa dia amena ny faniry iny dia sorata amin'ny faniry hoe raha za fomanatany faniry dia asiako sinia asiny faniry sini dia omena iny dia za zany na photocopie karapanondro arameko na karapanondro original omeny faniry dia afaka ampidirany ny agent recenseur ny anaran'ny faniry zay hoentiko ampidirany anaran'ny faniry ao anaty lisitra mifidy zany ve dia zavatra ety zay ny ataony rehetra fa misy isaoran'ireo agent recenseur sy ny agent électoral any amboribory-tany fahadimy ary mihina fa tsy any rehetra tsy nanaiky satria mbola fandikan-dalàna ihany koa zany zavatra rehetra zany mitovy amin'ilay hoe saika fampidiran'ireo le mpiasa ao anaty lisitra mifidy zay tanterahana eny anivony orinasa zany mbola anisan'ny zavatra anankiray misy ihany koa araky ny teniko teo mila présence de corps zay indrindra manko mila fanatrehan'ilay olona ny voasoratry ny lalàna sy nampianarana na mpiofanana an'ireo olonareo tany information fa izy ihany manohatra an'ilay izy tamin'izany moa le fiofanana efa nresahako teto tsy niotry ny adiny roa ny fampiofanana natao an'ireo agent recenseur sy CLE reo anatin'izany moa ny agent électoral zany ny sarisary amin'ny akapobeny akohatry ny hoe laingana fafy ny fialana ila ny fanolehana ty ampanohatra ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana amin'ny firenena nefa dia mbola misy samy teny fa ho lany premier tour ony
andriamatoa andro rajoelona izay anaika za mo eto amin'ny alatra nomana miampiny misy solom-bavambahoaka eny aminay eny dia milaza fa anao podro izy am'izao fotoana zao rehefa ho avy ony ny fifidianana vao tamin'ny herinandro izy ny sany resaka an'izany zany rediredy toy izany ny redirediny reo olom-boafidy mpiaradia amin'ity fitondrana ity satria ny mahamay azy a dia nytombotsoany manokana ka mitadiny fomba rehetra hijanonany eo amin'ny fitondrana satria efa fantany fa be dehibe ny resaka tsy manjary voaka eo a rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony reo olonireo ary tsy maintsy ho adininy reo olonireo a satria adidiny fitsarana na izy na iza na misy afa-ty amin'ity masanatra iny zany na aviazavaiza toko fiaviany a fa tsy maintsy a adiny ny fitsarana ianareo rehetra zay nanao zavatra mifanohatra na amin'ny lalàna na lalàna sividy io na code pénal io a na lalam-panorenana io a tadio tsara fa mbola ho adinina ianareo rehetra io ka tsy ho vitavita maro toy zao a zao fahorim-bahoaka zao député Feno resaka refonty na fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana no adevitra eto amaraparanantsika azy mino fa mety mahita trangan-javatra ihany koa ny ianao ny boribory tamin'ny fahatelo ihany fa na izany na tsy zany dia miantso ihany koa ny vahoaka ho an'ny rehetrarehetra zay voakasiky ny rany amin'ny hoe tohatry ny tady mety amin'le fitondram-panjakana ny fiazoazon'ny olona tsy misoratra anarana fa mampirisika ny anazy isoratra anarana ary le mandingana koa tena taony le mampanisa mpifidy zay mahazo baika avy any amin'izy ireo inona ny zavatra azo resana manodidina amin'izay député Feno raha ny amanokana dia eto a dia mampirisika ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ny eo amboribory tamin'ny fahatelo fotsiny misoratanarana fa aza manaiky ho rebereben'olona amin'ny arao tsara fotsiny a verifio tsara ny anaranao a satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy ho tonga any amin'ny fividianana fontsika zay amin'ny fa amin'ity resaka refonty asa ty resaka jugement supplétif mandeha isan'andro ty misy tsy fanarahan-dalàna maro satria voafetrany misy lalàna izy reny fa io moatsika mbola hitondra amin'ny profo momba an'izay hoe inona io tsy fanarahan-dalàna amin'io jugement supplétif io fa raha amin'izao fotoana izao misy ireo ao anatin'ny syndicat mba manantona anay manome an'izany information zany a fa dia entaniko ny praimona rehetra raha vao nareo mahita trangan-javatra momba an'io jugement supplétif io dia aza misalasala manantona anay satria eny anivon'ny fokotany eny ange misy an'izany zavatra rehetra zany ka dia zay ngamba ny teniko momba an'iny faniry eny ary maraparantsika député Fetra dia tsara ngamba no mitondra mety hoe 2 minitra avy 2 minitra avy ho amin'izay fanamafisana ny fivahinanana teto amin'ny miara-manonja izay satria mbola hiatrika fivorena moa ianareo omaly no nentin-dramatoa minisitra teo anivon'ny fivorin'ny anteny miaram-pinenina ny zava-boalaza ny ketriketriky ny loi de finance 324 dia hitantsika daholo ny fizotry ny raharaha rehetra député ataoko hoe député Feno ray aloha zany dia avy eo député Fetra mamarina satria efa teo ny endriky ny fanomboana tato ny député Feno raha rony tokoa raha hitodika ho any amin'ny boribory tamin'ny fahatelo faniry aloha eto amin'ity famaranana ity satria ao anaty tsy maintsy mendanja ireo mpividy izay nifidiny tena tao anatin'izany boribory tany zany manentana atsika praimona izay misy ny tournoina rugby izay tanterahantsika amin'ny lahady zao ao Betongolo ka dia manentana atsika praimona mba anotrina ireo izay ekipantsika any amin'ny fokotany eny satria ilaina foana koa ny mikolokolo ny tanorantsika na ahoana satria zay ilay atao hoe fiarahamonina zay angamba no amaranako ny fitenenako Olivier Netoany satria ao anatin'ny session misy zavatra azo lazaina maro fa tsy maintsy mbola hiverenanay ny momba ny LFI amin'ny fotoana mapety izany misaotra namana faniry tamin'ny fiarahana namakafaka sy ny dinidinika ary ny fampizarana vaovao teto tamin'ity andro alarobia ity alohany tena hitondrako le famaranana dia tsy hainy tsy teny ihany koa ty anankiray ity zay mbola hita ao anatin'io volavolan-dalàna narosiny ny mpitondra fanjakana io mahakasika an'ilay fanavahana eo amin'ny sekoly tsy miankina na ny école privée dia zao ndray ny nataondry manam-pahaizana ny sekoly confessionnel na miankina amin'ny finoana hony a dia tsy ampandoavina
etra itsony mbola ao anatin'ity LFI 2023 ty zay projet de loi io zany misy sady fanavahana miariary indray ny mbola faniliana ny hafa fa misy angeny tsy miakina amin'ny finoana e fa na miakina amin'ny finoana ary misy le ataon'ny teny frantsay hoe école confessionnelle désintéressé de misy le école confessionnelle intéressé zany hoe ilay tena mitady tombontsoina mitady zay moa zany ny mahasamihafa le désintéressé sy ny intéressé le mitady vola mihitsy na mitady tombony fa na mitady tombony na tsy mitady tombony tokony ho ampitoviana tsy sanatry ny tena nianatra tany am'reny école confessionnelle reny foana fa tsy zay mihitsy fa ny tsy fifehezan'lay mpitondra sy ny fanovaovana nyity lalàna lavy ity dia fandikana lalam-panondrenana voalaza ny andininy fa 5 ao amin'ny lalam-panondrenana mahakasika ny régime fiscal ny établissement privé de tsy misy ny fanavahana ara-pinoana nefa dia tena nitsakitsahany sy ny tombenany izany lalam-panondrenana zay voasoratra anatiny zany andininy fa 5 izany satria samy établissement privé ireo zay ny tsy aritry teo namana fandiry fa dia ny amaranako azy dia hotoyan'zay mifandray ihany mahakasika ny resaka fanavaozana ifotony ny lisitry ny mpifidy tsy pasoka le famalamana ny zavatra fanambarany député fenao fa ny hoe ny tokony hitandrematsika satria fa rahantsika mahita fa tsy misy zavatra mandeto tsy misy zavatra mandeto amin'ity firenena ity fa ambony ambany de zao ara fitandremana fampitandremana ho atsika vahoaka malagasy iray manontolo ny fitantanana ny firenena no anjaran'ireo mpitondra ireo tarian'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy fananany velively akory ty Madagasikara ty fa iombona atsika malagasy iray manontolo ny lalàna ny mamaritra hoe atraizany fahefany zao mpitondra zao na filohan'ny repoblika izy na ministra izy na prime ministre na izay olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy ireo sénateur ireo ka izao raha misy manampy anareo any hoany tsy misy idirany solon-tena-mpanjakana na ny gouvernoura na ny mpiara-miasa aminy na ny chef distrika na iza ny nahazahoanareo kara-panondro na ny nahazahoanareo kopia ny sora-pahaterahana fa lalàna ny nametraka an'izay ary io resaka jugement supplétif io avadiky ny sasany ny ekipa n'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny atoko TGV ary ny IRD avadiny io manao hoe fidio izahay amin'ny fifidianana manaraka fa na ho anareo solon-tena-mpanjakana dia na nareo igadra zany mitsy ny tena ataonareo tany Vavatenina sy tany Brickaville manana vavolombelona sy feo am'zany izahay na nareo igadra na nareo miala amin'ny toeranareo de very ny tombontsoa ary mbola ho adininy nareo rehefa aveo ny faharoa ndray inona no any tanany vahoaka any fotony solon-tena-mpanjakana ary tany Vavatenina de tany solom-bavambahoaka anankiray ao anivon'ny GPR miala tsiny efa voatongoko le vondrona miara mitsokomakomba amin'ny fitondram-panjakana miresaka manodidina an'izay hoe fidio ny kandida ny volomboasary amin'ny fifidianana manaraka efa propagande mialony fotoana io satria manome anareo kara-panondro manome anareo kopia sora-pahaterana averiko ny teniko tany alohany amaranako azy manao hoe tsy misy idiran'ireo olon'ireo ny nahazahoanareo kara-panondro sy ny nahazahoanareo sora-pahaterahana fa lalàna ny mpitsara ny nanatanteraka izany ka mahaiza mifidy amin'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana fa mbola tsy fotoana mifampelezan-kevitra ao mitandre misika vahoaka betsak'izay fitak'izay betsak'izay laingizay fa tena ampy zay tena efa tsy zaka itsony ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ka de rehefa amin'ny fotoana moavy ny fampelezan-kevitra amoatsika ny zavatra hafa fa ny fotoana ny tsy ampy ho an'ny anio satria fa dilara ny fepitoana tokony ijanonanay eto am'izao plateau miara-monjao ka dia ao anatin'izany no ampahirezana ny vahoaka malagasy iray manontolo ary anaovana ametrahana ny veloma mandra-piresaka indray amintsika rehetra ary anatin'izany any ko misy ty ny namana va ny anjanahary mangataka kopatanana ianitra be kopakopatanana be ho an'ny mpiara-mitolona adiny tany ambolohany fa dia izay no ametrahako ny samy tsara tsika rehetra amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko eny ary de makasitraka ny député fetra sy député feno isika ny vaovao moa samihafa de miparitaka amin'ity androany ity raha tsika masy tsara ny zava-misy eo amin'ny jirama aizany ny tale général mpisolotoerana any nandeha izany nahita ny olona natao tale général nefitra izany nampiakatra ny tale général mpisolotoerana inona ny antony mahatsita azy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka nitsoka mila marina mivoaka malagasy
inona ny zava-misy eo am'jirama ahoana ny fiaingany sy ny fisamboaravoarany eo anivon'ireo syndicaliste zay efa manao fivoriana be am'izao fotoana zao inona ny antony antsoina ny mpitarika ny transparency international Madagasikara eny amin'ny police économique raha matoka takandrina Rafidson zany rehetrarehetra zany dia vaovao miserina daholo inona ny zava-misy eny amin'ny 700 hektara eny sy ny sisa fa avelantsika indray vanim-potoana andeha raha pitsitsika iverina ny fandarana dia hiresaka sy hamaly izany fanontaniana maro samihafa izany dia misaotra ny faly sy lalaina ao ambadika ao makasetraka ny radio Madà niara nanonja tamintsika dia ho amin'ny raha pitso indray tompoko lahy sy tompoko avy